Jesosy indray ao atsika ity. Tsy ho atsika miaraka ihany fa ho anao manokana ihany koa ny tena zava-dehibe indrindra. Andehantsika hivavaka raha sitraka ao mivonahitra ilay tompony tompo sy mpanjaka. Vavakantsika tompoko Andriamanitra aranay. Tsara sady mandraka izahay. Halleluja. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny andro voatendry rehetra. Ny amin'ny andro izay avelanao ho tanteraka indray androany. Misaotra ny amin'ny fitiavana. Misaotra ny amin'ny famindram-po, misaotra ny amin'ny fahatsarana, misaotra ny amin'ny fandaminana, misaotra tompony amin'ny fitariana, misaotra ny amin'ny fiarovana, misaotra tompony amin'ny zava-mahagaga izay avelanao amin'ny trango amin'ny fiainana tsirairay avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny toerana izay mbola menao anay ahafahanay manompo anao. Misaotra tompony amin'ny herinaratra, ny amin'ny tambajotra tserasera maro samihafa Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra tsy takatry ny saina sy ny zavatra avelanao amin'ny tranga rehetra Andriamanitra. Ankehitriny Jesosy dia tonga eto izay ampitombo ny fankatoavanay anao Andriamanitra. Tonga eto izay Jesosy ampahanaiky mihoatra ny momba anay tsirairay avy eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Tonga eto izahay anaiky sady hiaino ny fitarihanao, ny fanambaran'ny fanahinao masina. Ankehitriny Andriamanitra, aoka ny zavatra rehetra izay mety isintona ny fahalinanay tsy ho aminao dia hiala avokoa Jesosy. Aoka tena hoe ho aminao manontolo, ho aminao tanteraka, ho aminao mihintsy ny momba anay tsirairay avy. Dia raiso ny toeranao Andriamanitra. Ataovy indray ny programanao androany Jesosy. Tonga eto izay Andriamanitra amin'ny etaeta. Tonga eto izay Andriamanitra feno fifaliana ihany koa Andriamanitra. Tonga eto izay Jesosy mino tanteraka fa eto ianao miaraka aminay. Raha maka ny teninao izay Jesosy, dia ianao Andriamanitra anao ka ho tsapa sore ho hita à travers an'izany teny izany Andriamanitra. Hamakivaky ny fony tsirairay avy ianao, anangana ianao, amelona ianao, ampatsiaro ianao, ahatonga anay ahatsapa ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao mandrakariva. Fa isaky ny mihetsika izay Andriamanitra dia ianao ary hifantoka aminao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy irery ihany. Sokavantsika bokintsika amin'ny Salamo Salamo fa 7:70. Salamo 97. Salamo fa 7:70 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo fa 7:70 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Atao viazantoka fa misokatra tsara mihitsy ny baibolinao satria raha tsika mamaky izany fa tsy tonga eto ianao hiaino fotsiny fa tonga eto ianao tena miaraka miaina an'izany zavatra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Sokafo ny baibolinao amin'ny Salamo 97 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa hitantsika izany dia raha tsika miredona mafy Voninahitr'Andriamanitra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah ny mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro. Rahona sy azipito ny manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana ny fanorenana sy seza fiandrianana. Misy afo mialoha azy ka mandevina ny fahavalo manodidina. Mahazava izao tontolo izao ny elany, mahita izany ny tany ka miororo. Ny tendrombohitra miepo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehovah dia eo anatrehan'ny tompon'ny tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinany ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Amen. Andao sandratsika ny tanantsika androany dia mentsika an' Jesosy ny voninahitra. Misaotra anao izay tompo ny amin'ny zavatra rehetra. Fa ankehitriny izay dia ampahafantarinao Andriamanitra fa izany fanatrehanao izany Andriamanitra dia tsy misy afaka mijoro sy maneho maizy azy eo anatrehan'ny fahalehibiazanao Andriamanitra. Fa ny tany sy ny lanitra izao rehetra izao Andriamanitra dia miankohaka eo anatrehanao eo amin'ilay fahalehibiazanao Andriamanitra. Dia izahay koa Jesosy amin'ity fotoana androany ity miankohaka eo anatrehanao Andriamanitra. Manaiky anao ho tompo, manamafy mihitsy izahay isan'andro fa ianao ny tomponay ary tsisy hakan'izany toerana izany. Ianao no Andriamanitray ary tsisy avelanay isintona ny fisainanay sy ny fahalinanay tsy hifantokany aminao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, mety betsaka ny zavatra mbola tsy fantatray fa tsy maninona Jesosy. Ampy anay ny fahasoavanao, ampy anay ny fahalalana anao Andriamanitra. Eny mangetaeta foana izahay Andriamanitra fa tompo izay efa natolotra ao anay Andriamanitra dia ampy isaoranay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Saotra no atolotro anao, no retombonandro menao ifandray
ifandraisako aminao dera ary laza ihany koa ho anao relay tsy toy ho anao relay tsy toy ndao veritsika ane saotra anao tolotro anao tsika rehetra andao hiaraka saotra no atolotro anao no atombonandro menao ifandraisako aminao dera ary laza ihany koa hoanao relay tsy toy tsy haiko ny tsy lazany ao am-poko Jesosy tsy haiko ny tsy lazany ao am-poko ny etaeta fanirina ratrizaika ialety deny hoe eo anilanao toko mandrakizay ianao lay rezy tsy mba mandao anay ianao ilay tsy mba mandao asandratro avonianaranao nyamity rehetra nzaka fokyo menanao iano sisa tompo ianao mitantanizanity ka ny mombamomba rehetra hoanao ianao ilay tsy mba mandao ianao asandratro avonianaranao nyamity rehetra nzaka fokyo menanao ka niano sisa iainanao ety ianao lay raza tsy mba mandao asandratro avonianaranao nyamity rehetra nzaka fokyo menanao iano sisa tompo ianao mitantanizanity ka ny mombamomba hoanao tsy misy fe Jesosy ny momba anay ny mikasika anay Andriamanitra atolotra ianao Andriamanitra ny momba anay manontolo Jesosy dia omena anao Andriamanitra tsy misy fetra Andriamanitra fa ianao lay Andriamanitra tsy mba niala taminay tsy nandao anay ary Andriamanitra nahafoy na tsy nangataka akory ry zahay ianao zany Andriamanitra dia misaotra anao zay tompony amin'ity fotoana ity Andriamanitra satria fotoana anankiray mbola fany andray manampy fisaorana mandrakarivo manatitra fisaorana mandrakarivo ho anao Andriamanitra misaotra tompo fa tsy mba mandao ianao tsy mamelana irery ianao Andriamanitra fianao ilay ray tsy mba mandao asandratro avonianaranao nyamiko rehetra nzakao fokyo menanao nyandro sisa iainako ety ianao mitantanizanity ka ny mombamomba rehetra hoanao tsy misy fenyanao ilay tsy mba mandao
Travolgnaranao Yang chiure chanzaka Fukyo menana Yang dusisayana Yang mitantalizariti Kani mumba Moiten'Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fizany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy antsika. Dia amin'ity fotoana ity dia antsika hisaotra feno fisaorana fotsiny, feno fisaorana ny vavanao androany teneno misaotra tompony amin'ny fiainako, ny amin'ny fisianao amin'ny fiainako, ny amin'ny famonjena Jesosy, ny amin'ny fahasoavana tobakao, ny amin'ny fanahy masina mbola nirahanao. Tsy hoe fitainao fotsiny azo fijaliana dia lasa ianao fa mbola nanome fanahy ianao Andriamanitra ho pitarika anay mandrakarena. Misaotra tompony amin'ny fiarovana mahagaga, misaotra ny amin'ny faharetanao ny amin'ny tsirairay avy, fa fo mbola tsy izy mihitsy izahay Andriamanitra dia efa izy ianao ilay izy araka nambarany Exodus 4:7 amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Izao izay izy hoy ianao ilay hatrizay ro mandrakizay. Tompo misaotra tompo fa teo foana ianao, misaotra tompo fa tsy niandry ny fiovam-ponay ianao vao mety naneho ny fahatsaranao Andriamanitra, satria tsy miankina Andriamanitra amin'ny fanapahan-kevitray ny voninahitra ao sy ny qualité anao Andriamanitra. Izahay ny mila mianatra aminao Jesosy, fa ianao tsy mila mianatra aminay tsirairay avy Andriamanitra. Amin'ity fotoana ity Jesosy dia misaotra izay Andriamanitra fa fitiavana foana ny asetrinao. Ninona toetry ny fonay, na tahaka ny ahoana fiteninay taloha, na ahoana fijerinay ankehitriny, na ahoana ny firehetana tsirairay avy, dia mitoetra marina, fitiavana, mahitsy, fahatsarana foana ianao Andriamanitra. Alleluia. Misaotra lehibe ny fitiavanao, misaotra Jesosy io, Jesosy io, misaotra sanatiny tanao dia fotsiny misaotra lehibe ny fitiavanao, ny fitiavanao, misaotra indrindra Jesosy io, Jesosy io. Ataontsika mafy an'izany misaotra, misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao, misaotra indrindra Jesosy io. Misaotra indrindra
misaotra lehibe ny fitiavanao, misaotra misaotra Jesosy Taveritsika anjany misaotra ny amin'ny zavatra mety tsy takatry ny sainay Jesosy, ny amin'ny zavatra ivelan'ny fahafahanay Jesosy, tena zany mihitsy Jesosy lehibe yeah zany mihitsy Jesosy Jesosy Tavelantsika andeha ny mozika amin'izao fotoana izao dia sandrato ny tanao dia teneny fotsiny tompo misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny zavatra tsy haiko refesina, ny amin'ny zavatra lahatra ao Andriamanitra, ny amin'ny programanao mety tsy takatry ny saiko, ndraindray tsy haiko ny miatrika izany amin'ilay toetra andrasanao, fa nefa Jesosy misaotra anao any amin'ny zavatra rehetra, satria izany ny sitraponao andrasanao ataony an-tsirairay avy dia ny anana fo misaotra mandrakariva Andriamanitra, fo mahay mankasitraka amin'ny fotoana rehetra Jesosy. Alleluia, alleluia ho anao Jesosy. Magaga Jesosy, fa nanirivotra iainanay ary Jesosy dia ianao no mikajy an'izany, tsy hoe nomenao avokavoka izahay dia zahay no miantoka sy mitady rivotra mety amin'ilay avokavoka, fa sady efa menao avokavoka izahay, menao ny taovam-pisefona rehetra izahay Andriamanitra, dia mbola nomenao rivotra ihany koa Andriamanitra, dia mbola menao ny fanenao masina ihany koa izay Andriamanitra, satria fantatrao fa tsy ho tafavoaka izahay raha vao tafasaraka aminao Andriamanitra. Natahaka ny ahoana mety finiavanay, ilay izy tsy finiavana, ilay izy tsy misy hery avy aty aminay, tsy izahay no manao zavatra mba hatafavoaka Andriamanitra, fa ny andrasanao aminay dia izahay miankina, maka ny fanenao masina, miaraka ny fanenao masina, mihaino ny fanenao masina. Alleluia, alleluia. Lay rivotry ainako lay rivotry ainako ny fanatrehanao, fanatrehanao velona mikyo ny anino ayani, ny anino ayani, ny anino ayani, reo teninao tompo, reo teninao tompo, miteny amiko, miteny amikyo, amikyo, asa anato ny tana tenena indro aho, indro milanao mafiao, milanao mafiao, veriao, veriao, veriao Jesus, bravo Tserianao, veriao Tserianao, lay rivotry ainako Jesus, anao zany. Alleluia. Rivotry ainako ianao fanay masino,
rivotianako ny fanatrehanao fanatrehanao velonamiko ny anino ayany ny anino ayany reteninao reteninao to miteny amiko hidroao miranao mafiauto Vera tumpo ratsevianao Bravo tsisy anao ny fiainako de veriao Vera Jesosy nalavitranao Tsy mahay manao na inoinonao Bravo tsevianao Milanao mafiao tompo Totsika rehetra araka itenan'izany hoe vera ratseo ianao Jesosy vera ra Jesosy ratseo ianao vera ratseo ianao rehefa jereko ny fiainako Jesosy tena marina mihitsy hoe vera ratseo ianao raha tsy ianao no mialohanay vera ratseo ianao raha tsy ny teninao mitondranay ny fiainanay vera ratseo ianao fotika ny fiainanay raha tsisy ianao vera ratseo ianao atolorin'ny tenanao androano fanatitra velona ankasitran'Andriamanitra indray atao hoe velona dia manapa-kevitra fa tsy terena velona dia ianao no manatitra ny tenanao fa tsy bataina izany hoe sitrapo fanoloran-tenan'Andriamanitra amin'ity fotoana ity dia asaiko manokana ianao hanamafy ny fanoloran-tenanao ho an'i Jesosy indray aleloia be raha efa an'i Jesosy ianao
fa tsy mahamenatra mihitsy ny miteny hoe Jesosy mbola miankina aminao foana. Andriamanitra tena mahagaga ianao Andriamanitra. Andriamanitra mahagaga fa nazary indraindray taloha ohatran'ny kivy amin'ny tenako fa nefa ianao rehefa mijery dia amin'ny maso mangano ho any tia hanavitra foana, tia foana ianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Tsy hoe nendrasanao atsapa-tena hoe vera raha tsisy ianao vao namonjy ianao Andriamanitra, fa mialohan'ny fahatsapan-tenako sy ny fahatongavan-tsainako dia fa teo ianao Andriamanitra manana tanana misokatra. Alleluia. Misaotra tompony amin'ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana ngeza be izay ataonao amin'ny fiainana tsirairay avy Andriamanitra. Mahagaga ny fitiavanao, mahagaga ny fahatsaranao Andriamanitra. Tena lehibe tokoa ianao Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Andriamanitra mahagaga ny zavatra nataon'ny tananao, zavatra nataon'ny tananao, nataon'ny tananao, nikintanana sy kotrokoranao, sy kotrokoranao, ampisehoanao ny herinao, anao ny herinao. Asandratsika ny tanantsika sady iritsika hoe mideranao Andriamanitra falehibe, eny lehibe, falehibe, eny lehibe tokoa, falehibe, falehibe, mideranao, mideranao Jesosy, mideranao za Andriamanitra, falehibe, eny lehibe. Amoka le fiderana andrasan'Andriamanitra. Amen. Matoa izy mitaky fiderana tena izy dia tsy teneniko mifanohitra amin'izay.
ny fiderana andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia fiderana marina. Amin'ny teny gasy moa izy tonga dia marina itenenina azy, fa amin'ny teny frantsay izy teneny hoe authentique. Ny zavatra anankiray authentique rehefa teny hoe vokatra azonao mivantana avany amin'ilay mpamme azy. Amen. Ny fiderana anankiray dia zao, ny atao hoe fiderana dia vokatry ny fahitanao zavatra anankiray dia mamoaka teny ianao milaza ny appréciation anao amin'ny zavatra anankiray iny. Ohatra hoe trano, midera trano ny zavatra teny ianao rehefa midera trano ianao mety ny endrika ivelany, mety ny tafo, mety ny loko, mety ny momba anazy. Dia tahaka an'izany koa ilay fiderana andrasan'Andriamanitra amintsika sy ianao. Tsy ilay fiderana dika mitovy, tsy hoe izay tenen'ny olona anankiray dia iny ny averinao, tsy authentique izy raha amin'izay fotoana izay. Fa ny tena fiderana andrasan'Andriamanitra dia zao, toy ny antsika maka teny Andriamanitra amin'ny filazantsara ny Jaona 9:7 Alleluia. Filazantsara ny Jaona 8:38 amin'ny anaran'i Jesosy. Na i Jesosy arany dia tsy izay reny amin'ny olona no ampitainy. Amin'ny anaran'i Jesosy no ten'Andriamanitra izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko. Ny fiderana tena izy dia izay hitanao avy amin'Andriamanitra no avoakanao. Rehefa mamaky ten'Andriamanitra ianao mety misy zavatra tsy ampahitan'Andriamanitra akoatranao, ianao ihany mahita an'ilay angle zay. Mety misy zavatra natrehanao manokana fa tsy voatery natrehany rehetra. Dia ao anatin'ireny zavatra ireny misy fiderana authentique andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Izay mahatonga ny hoe ny adintsika mety samy hafa fa ny Andriamanitra anankiray. Satria Andriamanitra tia ahazo endrim-piderana samy hafa amin'ny alalan'ny zavatra izay atrehantsika tsirairay avy. Dia amin'ity fotoana ity diovy ny fonao androany. Dia jereo ny zavatra rehetra nitranga teo amin'ny fiainanao, dia derao Jesosy amin'iny zavatra nitranga iny. Dao tsika ka fotoana na 10 sekondra ary andinihana kely ny lasa sy momba rehetra hideranao an'Andriamanitra. Za mino fa tsy misy amintsika tsy afaka nijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Na hatramin'ny kely indrindra teo amin'ny fiainanao ary nisy zavatra ivelan'ny kadintsika dia iny misy ilay andrasan'Andriamanitra. Izay ilay endrika fihiram-baovao. Ilay fihiram-baovao tsy hoe mahita vaovao amin'ny gazety ianao dia ataonao melodie izy, tsy izay ilay fihiram-baovao. Fa ny fihiram-baovao dia zao fihirana anankiray vokatry ny fonao tsy mbola niresahanao tamin'ny olona, fahatsapanao manokana pura be momba an'Andriamanitra. Dia asandratra fotsiny ny tananao dia derainao Jesosy. Izay ilay tena tsara indrindra. Ny atao hoe je t'aime dia tsy misy valeur izy raha ohatra ka nirenao tamin'ny olona dia averinao amin'ny vadinao fotsiny. Zao ny tenen'ilay namako dia mba averiko aminao fa asa ho faly ve ianao raha ohatra ka teneniko an'izany koa. Tsy izay ilay izy. Ny tena valeur dia ilay fahatsapanao anatinao. Mety tsy mahay miteny hoe je t'aime ianao fa mety miteny fotsiny tiako. Dia hita amin'ny endrika hoe marina ilay izy. Izay ilay fiderana andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Raha hiry tsika, raha iankohaka tsika, ataovy authentique ny fanomponao. Aza miezaka mandika ny eny hafa ianao fa miezaka za amin'Andriamanitra. Tadinao tsara Maria rehefa niteny an' Jesosy Marta hoe tsy mampaninina anao ve io raha vaviko io, za sahirana manao asa atao an-dakozia. Izy mijanona eo fotsiny mba hirao makatio. Ilay izy tsy ao ambadiky ny asa fa ilay izy ao ambadiky ny fo tena hoe taraiky amin'Andriamanitra. Tsy mahasolo ny fanamahivanana an'Andriamanitra ny asa fanompoana izay mampitotototo antsika tsirairay avy. Ny asa fanompoana dia atao ao aoriana ny fiaonana amin'Andriamanitra, fa tsy hoe manao asa fanompoana ianao mba hampitotika an'Andriamanitra. Ny fonao aloha ny atolotra ao fa tsy ny asanao mampiarika an'Andriamanitra. Betsaka ny olona mety mahavita zavatra tsara lavitra noho ianao raha resaka asa, fa ny toetry ny fonao manokana unika isika tsirairay avy. Eo anatrehany ilay zavatra hatrehany avoa ilay fiderana authentique ho an'i Jesosy. Ndao sandratsika ny tanantsika androany tendaontsika hideran'Andriamanitra amin'ilay fiteninao mihitsiny, amin'ilay langagenao mihitsiny, amin'ilay vocabulaire-nao mihitsiny hiderao an'Andriamanitra, amin'ilay aza mitady teny marevaka. Izay ilay ambaram-Paoly amin'ny Korintiana 2:2-4 tsy amin'ny teny marevaka hozy izy. Tsy ilay izy tsy voatery atao amin'ny rima, tsy voatery asiana melodie, fa ilay ao am-po mihitsiny no andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Izay mihitsy no andrasan'i Jesosy amintsika tsirairay avy androany. Tompo, atolotra anao ny foko Andriamanitra. Mety tsy manana melodie anatin'ilay teny Andriamanitra, fa tsy maninona Jesosy. Ambarako eto androany Andriamanitra fa faly be satria manana anao. Faly be satria nierehanao Andriamanitra, nierika ianao nijery anahy, mikajo anahy ianao Andriamanitra. Wow! Misaotra Jesosy fa tao anatin'ny fotoana izay mety napakivy indrindra manokana dia ianao nanolotra ny tananao Andriamanitra.
ianao vonany amiana na foan'Andriamanitra ary disponible tamin'ny fotoana rehetra ianao. Tena marina mihitsy ilay teninao hoe izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Na nandara ny tao anatinay Andriamanitra dia tsy hoe lasa nandako ianao. Fa na tsy nafeny ny fepetra mety nandrasanao ary ny tao anatinay dia mbola niteny foana ianao hoe izay manantona any tsy mba ho laviko mihitsy. Teo foana ianao dia misaotra Jesosy. Fa isaky ny miantso izay ny anaranao Jesosy. Isaky ny miantso. Na sanatria tao anaty fangatsiahana ry izahay dia tsy hoe milongolongo be ianao dia andrasanao hirahira elaela izay vao mitodika ianao. Tsy izany ilay izy Jesosy. Fa vao miteny fotsiny izay Tompo afonjeo aho. Afaho Tompo, mifonany amin'ny lasako rehetra. Mibebaka Jesosy. Fa tsy mety ny fitondrantenako, ny fiteniko, ohatra ny adiniko indraindray miaraka aminao. Ohatra ny adiniko indraindray hoe misy Andriamanitra, indraindray manadiny mivavaka. Jesosy eo izany rehetra izany Andriamanitra. Tsy nanova ny fitiavanao ny tsiraray avy. Fa ianao rehefa tia dia tia hatramin'ny farany. Ianao rehefa antsoina dia eo foana ianao Andriamanitra. Ary mifona Jesosy fa indraindray izay miantso anao dia rehefa eo ianao Andriamanitra dia mitodika mamelamosina indray izay. Dia mahagaga Jesosy dia mbola tia foana ianao. Izay nefa Andriamanitra rehefa sendra mba ataon'ny olona an'izany dia tena mieritreritra hoe tena legitima be raha tezitra amin'izahay. Nefa ianao Jesosy, ianao efa nilaza fa izay mino aho dia ny asa ataoko na ihany koa ny heviny anankiray dia hoe ny toetrako nao ka ho toetra ny ihany koa Andriamanitra. Dia hifonanay Jesosy. Aoka Tompo tena hoe ny fotoana anankiray ty izay hiverenany rehetra aminao ilay fitiavana voalohany. Tsy amin'ny teny fotsiny ihany Andriamanitra, fa fanapa-kevitra tsy vokatry ny fitariany avy ety ivelany, fa fanapa-kevitra vokatry ny farisendahatra ao anaty. Izany Jesosy no andrasanao. Les authenticité anay tsiraray avy Andriamanitra. Ho tena kristianina marina izahay, tsy kristianina manaraka fotsiny izay ataon'ny olona, fa ho kristianina mandeha araka ny fitarian'ny fanahinao masina. Ny anaranao Jesosy. Matetika izay Andriamanitra maiky nitondra etikety, nefa ilay natiorany izy tsy ao aminay akory Andriamanitra. Tsy manome fotoana izahay ho anao Andriamanitra. Tsy manome fafana anao izahay anapa-kevitra eo amin'ny fiainanay. Nandray izay tia mihira fa tsy ilay antom-pihirana ny tianay Andriamanitra. Nandray izay mety tia mitendry fa tsy hoe ho aniza ny itendreko, tsy ilay Andriamanitra no tiavinay tsiraray avy. Nandray izay midera manao fiderana kanefa kay tsy mifantoka aminao, tsy authentique izahay Andriamanitra. Ianao nefa Jesosy dia milaza eto fa izay aseho ny ray anao izay nilazainao. Dia aoka Andriamanitra izay ho hitanay manomboka amin'ity fotoana androany ity, izay fahatsapany tsiraray avy sy ny fahitany sy ny zavatra aseho anao aminay amin'ny alalan'ny famakiana teny, révélation maro samihafa. Aoka izay ny comportement anay Andriamanitra. Aoka tsy hiezaka izahay fa aoka anayko ho tarihana Andriamanitra tsara indrindra. Isaky ny miantso ny anaranao Jesosy, dia matsiaro eria mampandresy isaky ny miantso ny anaranao Jesosy, dia matsiaro eria mampandresy maeria vavunzia nuni fitiavana pandresia maeria vavunzia nuni fitiavana. Isaky anao hivavaka amin'izao fotoana izao dia tsisy anarana ankoatra ny anaran'i Jesosy ho tonononao. Marintsika eto androany fa isaky ny miantso ny anaran'i Jesosy ianao dia misy fiovana. Isaky ny miteny ny anaran'i Jesosy ianao dia misy fananganana. Isaky ny miteny ny anaran'i Jesosy ianao dia misy fanafana tsapanao anatinao. Alleluia. Jesosy Kristy, ianao ny tompoko. Miantso ny anaranao foana amin'ny fotoana rehetra. Zariko mihitsy ny vavako Jesosy tsy hiteny ankoatran'izay sitraponao. Ampanekeko ny ato anatiko
ny amin'ny fitariny fa ny anao masina amin'ny fotoana rehetra tsy andry zavatra hita maso vao anapa-kevitra fa zao dia zao Andriamanitra satria efa nilaza ianao ny anjarako dia mity anao le mbola tsy hitany masoko akory le mbola tsy reniny sofoko akory dikan'izany Jesosy tsy voatery mahita Jesosy fa ny finoko Andriamanitra no ampitoeriko tsara amin'ny fotoana rehetra dia ny anaranao foana ny antsoko eo anatrehan'ny ady dia ny anaranao eo anatrehan'ny zavatra rehetra dia ny anaranao eo anatrehan'ny tsy fisina Jesosy mbola ny anaranao Jesosy nino nahitranga dia ny anaranao nino na mety ubanga dia ny anaranao nino na tsy ampy dia ny anaranao Jesosy isakiny miantsoa ny anaranao Jesosy dia matsiaro ery aho mampandresy isakiny miantsoa ny anaranao Jesosy dia matsiaro ery aho mampandresy rakofanao fitiavana foana Andriamanitra rakofanao fitiavana zay amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia mbola ataonao disponible foana afaka atsoina ny anaranao Andriamanitra dia mbola eo foana koa ny fanianao masina afaka mitarika anay amin'ny fotoana rehetra satria ny amin'ny fitiavana be dia be Jesosy amen do tsika tehaka mafy be tena farak'izay mafy sady hika aleluia be tsika voninahitra Andriamanitra androany halleluia Kama pesika wan Jesus. Alléluia. Oyantsika dia ndotsika ivavaka amin'ny voninahitran'Andriamanitra tonga amin'izao fotoana no fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny vavolombelona. Dia sika iray fo iray saina hiaraka amin'ny voninahitran'Andriamanitra tsika. Eo ihany ianao asa anatin'ny vavaka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay Andriamanitra mahai zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra manana ny hevitra heverana anay tsy amin'ny loza fa amin'ny fiadanana. Mihevitra ny fanahinay ianao, mihevitra ny fiainanay ary mihevitra ny sambatan'olona ihany koa. Ianao no maimboninahitra amin'ny zavatra rehetra. Na ny fidiranao an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy dia ianao no mendrika ny saotra ny dera ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tehaka mafibetsika ho an' Jesosy ary atsotsika ihany koa an'ireto anabavy sy rahalahy reto ijoro vavolombelona nome voninahitra n'Andriamanitra.
Datoritsa klavena amin'izay eo. Ya. Dato ery ihany koa. Dia Madamolga efa mivonimbonina manana minitra vitsivitsika alohan'ny hidirana amin'ny tenin'Andriamanitra no mesantsika voninahitra an'Andriamanitra irery ihany amin'ny fahatsarany mandroso Datoritsa mba mety mahazo micro ray ve azafady efa ity iany tompoko. Inona ny zavatra nisy manoana ny fahatsapana amin'izao anaty tsy ataoko hoe teny indray-mbava fa indrona itelo ihany raha sitraka tompoko. Voninahitra an'Andriamanitra nijereko volombelona eto ty lohaliko droite tia tsy efa ela be tsy afaka miforotra fa marary. Rehefa reraka dia tsy afaka miforotra fa mandeha ohatr'izao, mandeha mikisaka ohatr'izao. Dia taloha ilay izy ela ny fréquence an'ilay izy. Fa nanomboka tamin'ity taona ity izy lasa isan'andro. Lasa isan'andro dia tsy afaka mihazakazaka, tsy afaka miforotra ohatr'izao. Dia zay olona mifanena aminahy dia ara-panahy datoa. Dia miresaka amin'ny mpampian'Andriamanitra iray tsy ny tongotra izay marary fa mifonse. Dia ohatsy tamin'ilay namako hoe zaho raha miverina manao fidarana ohatran'ilay ataoko taloha ireny dia sitrana ty tongotra sy dia inona tsy hanaovanao an'izany izy dia misy lakôly sady marary ilay izy misy lakôly satria misy zavatra pression tsy hovahan'ny lohan'olombelona fa Jesosy mavahan'ilay izy. Dia nisy pasteur namako niteny hoe zaho izy mivavaka tamin'ny alina dia nahita ny senandindy be foana zay foana dia zay masitrana ny tongoseo izy. Dia zao bataina ny subwoofer dia andao andia ary dia natao mifidy arana dia teny eo izy dia afaka tsy miverina. Alleluia. Jesosy manasitrana voninahitra an'Andriamanitra tsy takatry ny saina any amin'ny saina mety misy na any amin'ny fanahany fa Jesosy manasitrana. Alahelo ilay izy, alahelo tao amin'ny fo dia navotsitra dia. Alleluia. Tiaka mampiasa an Jesosy mitondra antsika ao amin'ny fijoroana vavolombelona faharoa Dato ery izay nanana lalana be dia be nitsikafa ny Jesosy teo anoloany teo azavaina fohy tsotsotra tompoko voninahitran'Andriamanitra tompoko. Sotran'Andriamanitra lehibe fa vita soamantsara ny dita ny Tunisia. Ny tena marina tsy nijeritra ho any mihitsy salenjo vavolombelona teto iny tsy sinenina vonina. Fa sotran'Andriamanitra koa fa manana n'io zanaka io enjana be ny finoana napetraka Andriamanitra ampony Ezara. Misy classeur zay tokony tany Tunisia tamin'ny 2009 fa tsy lasa no resaka visa lavitra be mila any amin'ny Paris. Dia fafany le 2009 dia nataony hoe mars 2022. Dia za zany nala elo azy hoe mino be izy mianaka nino be fa za tena tsy nino. Tsy nino satria zara teo moa zany le nalaina zany fa tena enjany Jesosy hoe alohan'ny dohalika aloha tena. Tiaka mampiasa an Jesosy. Alleluia. Tsy takatry ny saiko izy raha nanontany be voalohany 7 millions d'ariary. Rehefa tena andeha 17 millions d'ariary. Dia oziziny lehibe tany Paris hoe andala jereo ny billet. Dia tsy mahazo mivoaka anao raha tsy mahazo billet. Dia satria nilatsaka le visa 4 jours alohan'ny andehanako avy any amin'ny consulat ny Tunisia any Addis Abeba satria natao demande par mail ilay izy. Dia zay aho vonona miteny hoe tonga ny visa ako dia ok izy andana mandeha. Dia vita azo ny billet nanao ny test PCR dia tonga soa tsara landeha. Dia ny sabotsy ny départ alohan'ny départako lahy dia mbola namonjy mariage zay. Dia avy namonjy mariage zay dia ody amin'ny bypass iny dia andao aloha atao banque aloha hijery sao dia misy tena tsy takatry ny saiko izy. Ny le karama aloha iny sonitra mbola tsy niraisiko dia efa nisonitra indray. Tsy hitako izay nitenenina fa nitomany tsy hitako izay nitenenina akoatran'izay mitonga koa ny prime dia tsy hitako izay nitenenina tsy hitako izay nitenenina tena hoe tsy hitako izay nitenenina fa tena dia lasa soamantsara moa zany
ka nakamo amin'le 10 zany tsy maintsy mandalo Paris dia Paris nefa lavitra be satria 10 heures de vol zay vao mandeha any Tunisie. Dia tonga tany Tunisie fa manana taratasy avy any amin'ny consulat zareo Addis Abeba alainao fotsiny le visa tonga tao mbola niandry adiny 5 zay vao azo le visa. Dia rehefa nameko ary le vola tonga dia natao lerana tany am-paosiny zao ka ohatran'ny any amin'ny tanàna ihany izy zany. Dia lasa dia rehefa mivoaka efa lasa ela be le taxi le tokony hitondra ao satria mbola miala 143 km miala amin'le aéroport ny Tunis Carthage le izy. Dia nahita soratra zany misy an'le logo ny laboratoirenay aboty dia nanatona teo dia nisy le olona teo zao hoe enao nga ho le chauffeur izy efa lasa fa andraso tonga dia atsoko dia natsony dia miverina le taxi dia nitondra 143 km alahady zany io 20 alahady 20 mbola ambony avion ay ny resaka be da be natao tao momba anahy satria ny tsara ny vokatra nataoko za zany tsy malala misy inona le vokatra nataoko zany fa ny androtoko mpianako zany any amin'ny sekoly sy eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra miasa fa tsy maintsy mpanao présenty zany mbola azoko atao foana. Dia le lehibe avy any Paris misy no zareo le africain zany mitantara hoe tena fanina be an'lahy misy le Jamila le madame Jamila Darasy fa tena gago izy ahoana ny avitanana ny chiffre be io za koa ary mba gagako tsy hitako hoe ahoana ny azy fa dia miasa ohatran'ireny eny vita sekoly vao miasa zany ora mbola azoko atao hoe. Dia teo ny tena nahitanako hoe sy takatry ny saiko le izy. Dia rehefa vita moa ny séminaire dia ozy izy zareo hoe ohatra ka ozy izy dia Madagasikara manaraka dia taitra be dia verefa miany any satria tao mason'le lehibe zareo no teo misy lehibe vaovao zany le madama algérienne zay. Dia tonga napisy maray petit déjeuner dia fa marina aveo indrasaka Madagasikara iny any inge ny sécurité enjakenjany dia izy le anankiray za efa tamin'ny Brésil fa mbola enjany any aminareo ny any tondra baso izy ny dimbaka any zay moa filazany azy. Dia alohan'ny deparako niresaka tamin'le lehibe azy zany le niteny Madagasikara io fa tena sérieux eo tompoko le Madagasikara zay izy efa nidinika an'izany fa somary lafo le frais izy tamin'ny voalohany fa tio izy hoetretana izy le izy ho atao étude dia ho hita hoe misy hotely ngeza be avy any dia misy any ka dia nitany saiko tao le izy. Dia tena hoe zavatra sy takatry ny saiko zany le izy misy lalana sokafan'Andriamanitra ianao mety kamokamo andeha amin'le izy nefa tombotsoanao le miandry anao any fa ile izy zany tena marina koa zany na le firenenao rotainao ambadika le izy zany ohatra zay programan'Andriamanitra. Dia teny misaotra an'Andriamanitra foana tany metra any amin'ny pastera sy mama teny amin'ny lalanay tena tiako be nareo fa mama ihany meko bisou. Tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy zay rehefa tsy mametraka fo amina inona zany amin'ny fitahina hitany maso zay mety ankinana rehetra miankina amin'i Jesosy izy manokatra lalana. Tiaka mampiatsika ho an'i Jesosy soratoko mihitra amin'ny vavolombelona fahatelotsika sady farany Madame Olga nanana zandry anankitelo tany ambanivohitra dia voan'ny tazomoka ary tena aretina azo heverina hoe tena loza be any ambanivohitra any zany tazomoka zany fa rehefa nivavaka izy niankina tamin'i Jesosy dia aloha izy nitantara sitrana aloha le zandriny telo Voninahitr'Andriamanitra irery any. Andriamanitra irery any izoroako vavolombelona eto fa tamin'ny 2 herinandro lasa angamba izay voalohany zany le zandriko anankiray faharoa farany no voan'le tazoboka voalohany dia niesika crise be tena tsy voatazon'olona mihitsiny dia hoy zay hoe za amin'io mbola aperinasa be mihitsiny dia hoy zay hoe andraso aloha zany fa zaho mbola tia aperinasa fa rehefa tonga any an-trano mivavaka dia tonga tany an-trano tsy tafandrimandry mihitsiny fa tonga dia rasa nandeha nanjoalika dia mivavaka. Dia ny olona milahatra any amin'ny hopitaly amin'ny efa ho efa-100 olona hozy zareo mantsy anahy milahatra fanafody dia hoy zay hoe ambony fanafodin'ny dokotera hoa Jesosy zay vavahako manasirana zay nyteneniko an'zareo amin'ny mbola tsy dia hoe resy lahatra any mivavaka fa za rery mivavaka ny ao aminay
fa ny zareo any ambanivohitra amin'ny fianaratsoana mipetraka dia hoy zao hoe io aretin'io tena mandringana olona be da be any mahafaty olona betsaka tao ambadika ny tranonay ankizy tsy tradrano mihitsy dia maty amin'ny aretin'io dia za matoko a za Andriamanitra manana anao ny akonako sy voaringana n'izany aretin'izany fa za itoky aminao foana fa tsy maintsy voahary ny akonako dia mifavaka foana dia ampisy ny maraina an'iny zareo ny antsoina hoe efa tsy maninona intsony hozy izy fa efa milalao any antokotany any fa milalao be any fa voninahitra ho azany fa izy manao an'izany voninahitra ho an' Jesosy kekany le toe-posy le finiavana teo am-pivavahana hoe tena natokotsy ny salasala an' Jesosy a niakina tamin'i Jesosy a nametraka ny zavatra rehetra teo amin'i Jesosy dia nitratsehatra Jesosy tiaka mampetsy ao an' Jesosy a ary a mivonony ianao ary andre sy iaino a anokatra ny fonao a andraisantsika ny tenin'Andriamanitra tiaka mampetsy ao an' Jesosy Alleluia. Ataontsika ny hofantanantsika ny amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo dia raha Jesosy dia voninahitra izy fa mpanjaka mendrika eo amin'ny fiderahantsika rehetra izy sady zany teneno Andriamanitra androany tongetondray a tompo androany a miaraka amin'ny foko ray manontolo miaraka amin'ny aty fanahiko ray manontolo ny ato anatiko mangetahitanao nonanao ny fanahiko maniry anao mifatratra ny nofoko tena tsy hoe fanoharany Davida ny etiko maneho mivavako eto anatrehanao fa toy ireny tany karakaina mitritry ireny miandry fipaika ny orana sy ny andro ny maraina ny fiandrasako anao tiandreny teninao Andriamanitra oka ny teninao hitoetra betsaka atao anatiko ary oka mivoninahitra ao amirapiratra eo amin'ny fiainako mitenena fa miaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Andaontsika ity tanana mafy be ho antoko mahazo toerana toko mirabantsika tsiray avy ndray tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao a betsaka amintsika ny mieritreritra fa efa ny tsoromadiditsika androany mbola hitsomatsaritsika ary miarabanao le tonga eto aloha androany a hitany fiainanao manokana Andriamanitra sady zany ny tiafa mafy ho an'ny tompo ary zay mangetaheta ny teniny amen. Andreo dia zara amintsika ny amin'ilay hoe ilay mpitondra ny voninahitr'Andriamanitra ilay mpitondra ny voninahitr'Andriamanitra Jesosy dia niteny ny ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra ary ny voninahitra izy Jesosy tsy omeko ny hafa zany le hafa lazainy io a dia zay olona tsy manana azy zay olona mbola tsy ao aminy zay olona te hampiasa n'Andriamanitra fa tsy mpanompon'Andriamanitra fa ianao tsy olon-kafa eo anatrehan'Andriamanitra ozy Jesosy eo amin'ny bokon'ny Jaona 7:10 efa nomeko azy ozy izy ny voninahitra dikan'izay tsika tsy hoe makafy ny voninahitr'Andriamanitra ka hitondra an'ilay voninahitra ho avy amintsika fa makasitraka n'Andriamanitra ny amin'ny voninahiny zay mbola mpitoeriny foana eo amin'ny fiainantsika mampanetry teny zany amen. Dao tsika maky baiboly kely vetivety ao amin'ny bokin'ny Ezekely toko 10 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 Ezekely toko 10 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy dia niala avy teo ambonin'ny tokoa nambaravaran'ny trano ny voninahitry Jehova ka nijanona teo ambony kerobimy ary nasandratry ny kerobima ny elany ka niainga tsy nipaka tamin'ny tany teo imasoko izy raha nivoaka ary teo anilany kodia ary samy nijanona teo anoloan'ny vavahady atsinanana amin'ny tranon'i Jehova izy ireo ary ny voninahitry ny Andriamanitra ny Israely ny teo amboniny izany dia ilay zava-mananaina hitako teo ambanin'ny Andriamanitra ny Israely teo morony ony kebara ary fantatro fa kerobima ireo amen. Amen. Inona hoe ireo kerobima Ezekely toko 1:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30 eo akaiky eo ihany amin'ny anaran'i Jesosy dia nasandratry ny kerobima ny elany sy ny kodia teo anilany ary ny voninahitry ny Andriamanitra ny Israely ny teo amboniny ary ny voninahitry Jehova niakatra niala teo amin'ny tanàna ka nijanona teo atampony tendrombohitra tsinana ny tanàna amen. Amen. Ezekely toko 7:70 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:4 misy dikany daholo leo tenindreo rehefa avy eo fa ho akambatsika so ravintsika amin'ny anaran'i Jesosy ary nentiny ho any amin'ny vavahady dia ilay vavahady manatitra any antsinanana
ary indro tamin'ny voninahitr'Andriamanitra ny Israely avy tany antsinanana, ary ny feony dia tahaka ny firondroan'ny ranobe, ary ny tany dia namirapiratra azo ny voninahiny, ary ny tarehan'ny zavatra hitako dia tahaka n'ilay efa hitako, fony aho tonga handrava ny tanàna, ary nisy tahaka ny tarehan'ilay efa hitako teo amoron'ny onikebara ihany, ka dia nikarapoka ny ohaka. Ary ny voninahitr' Jehova dia niditra tamin'ny vavahady manatrika ny antsinanana ao an-trano, dia nisy fanananainga ka nitondra niditra ao amin'ny kianja anatiny, ary indro feno ny voninahitr' Jehova ny trano. Dia reko fa nisy niteny tamiko tao an-trano, ary nisy lehilahy nitsangana teo anilako. Amen. Amen. Isaia toko faha-enimpolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo aho hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr' Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizy na manarona ny tany ary ny espito manarona ny firenena, fa aminao kosa ny posahan'i Jehova ary aminao nisehony voninahiny, ary ny firenena manantona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka makeo ny famirapiratany fiposahanao. Amen dia amen. Andao tsika itetanina mafy be ho an'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ao anatin'ny apôstôly 12 dia misy anankitelo tena akaiky an'Andriamanitra. Mo izay mpamaky baiboly dia mahafantatra andreo anankitelo ireo. Izy ireo anankitelo ireo: Petera ny ray amindreo, Jaona ny ray faharoa, dia izy ny ray fahatelo Jakoba. Reo izy telo lahy reo nentin'i Jesosy rehefa andeha hanangana ny zanaka vaviny Jairo tamin'ny maty izy. Izy telo lahy reo ihany koa no nahita ny fiovan'endrika teny tendrombohitra rehefa niaraka tamin'ny teo tapitendrombohitra teo Eli sy Moizy. Reo mpianatra telo lahy reo dia mahalala an'i Jesosy isan'andro, miara-misakafo aminy, miara-mitoetra aminy, mifampiresaka aminy matetika, mifampitakosokosona aminy. Misy fotoana izy ireo tena feno tahotra fa Jesosy nanampy azy mba hahatonga azy ireo ho afaka ao anatin'izany tebiteby sy tahotra ao anatin'ny olana zany. Zany hoe misedra olana matetika nefa mahita ny voninahitr'Andriamanitra matetika ihany koa. Misy fotoana izy ireo mahita an'i Jesosy hoe reraka, natory tao anaty sambo kely. Misy fotoana izy nahita an'i Jesosy noana, zany hoe nahita ny fisehoan'Andriamanitra teo amin'ny nofo izy, fa nahita koa ny herin'ny nofo teo anatrehany fisian'Andriamanitra. Ozy izy ny baiboly amin'ny boky ny mpanao salama hoe tsy matorina rendremana mpiambina anao ry Jerosalema. Nefa Jesosy reraka tao an-tsambo kely satria nitoetra teo amin'ny nofo ihany Andriamanitra. Dikan'izay ny hery ny fahalemen'ny nofo dia mahavita misariky mahavita misarika ny ao anatinao iaina ao anaty faharerahana, matsapa faharerahana. Na matanjaka be ara-panahy Jesosy satria Andriamanitra izy dia mety nona ihany satria mitoetra teo amin'ny nofo, mety reraka ihany, mety te-atory ohatry ny olona rehetrarehetra ihany. Ary hitan'ny mpianana ihany koa Jesosy niatrika zava-tsarotra. Hitan'ireo mpianatra ihany koa izy le hoe andeha hotoraham-bato dia nanomboka niala teo amin'le olona te hitorabato azy dia nitsoaka nandeha tany amina toerana hafa. Variana zany zareo mahita an'i Jesosy. Zay no natonga ny mason'ireo mpianatra ireo tsy tena nahalala zato isan-jato raha tsy tonga tao amin'ny mpianatra ny fanahy masina ny mahandriamanitra an'i Jesosy, fa nieritreritra fotsiny izy na dia nanaraka an'i Jesosy aza ny saina amin'i Jesosy toy indreo anankiray eo amin'ireo mpaminany lehibe. Hitan'ireo mpianatra ireo Jesosy tamin'ny maha olombelona azy, fa afa mihitsy ny Matio toko faha 17. Tao amin'ny boky Matio toko faha 17 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy, rehefa mivavaka Jesosy dia tafatory Petera. Andeha ary vavaka ny andehanan'izy efa mianaka ao tapitendrombohitra, fa Petera sy Jaona sy Jakoba dia tafatory. Fa rehefa niseho ny voninahitr'Andriamanitra dia nitsatra ny torimason'izy telo lahy, dia nanomboka niseho amina endrika zavatra hafa mihitsy ny nahitany an'i Jesosy. Jesosy niova endrika teo anatrehany. Ilay Jesosy hitany isan'andro le nitany saiko teo nanjary niavaka tsy tahaka ny fahitany azy isan'andro. Rakotry ny voninahitr'Andriamanitra ny toerana teo amin'ilay tapitendrombohitra nitokanan'izy ireo. Ny fitafian'i Jesosy lasa fotsy manjo-pika ohatry ny laneige. Avy eo ny endriny namirapiratra tsy mitovy amin'ny lay fahitana azy nahitana azy talohan'ny akarina tao tendrombohitra. Zao ny zavatra nisy teo akaikiny teo Moizy, teo akaikiny teo koa Eli. Zany hoe tao anatina fotoana fohy rehefa niseho ny voninahitr'Andriamanitra dia noentin'Andriamanitra nitsangatsangana tany amin'ny tontolo surnaturel izy telo lahy reo. Zavatra nitranga dia zao, rehefa nahery be ny voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny toerana io
dia zao ny zavatra nylazain'ny Petera. Andehantsika ozy izy Petera hitoetreto dia andao nangana tranola eto fa tsy fantatra hoe rovina indray mitrangy zao zavatra zao. Nisy fafinaretana, misy fifaliana mahatamana teo satria teo ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa miala etontsika ozy izy Petera dia tsy hay hoe ohatr' zao foana ve ny fiarahantsika miaraka amin'ny tompo sa tia ndray mandeha tsy niveriny amin'ny tantaram-piaina amin'ny fanompontsika miaraka aminy. Dia zao andao mihitsy ranga tena tonga dia asitsika trano lay eto dia ndray an'i Moïse, ndray an'i Mosesy, dia ndray an'i Jesosy. Zavatra nitranga vao vita izay teny izay, nanjavona Mosesy, nanjavona Eli, fa Jesosy rery sisany teo anatrehany. Dia zao ny zavatra nisy. Le trano lay zany tsy natao an'i Mosesy, tsy natao an'i Eli, fa natao an'i Jesosy. Ary teo no nanomboka teraka tao am-pona, teo zany nanomboka teraka tao am-pon'Andriamanitra fa confirmer le vision tian'Andriamanitra atongavana tamin'ny nampahitana ny Joela mpaminany fa hitoetra ao anaty trano tsy natao tanana Andriamanitra, trano lay tsy natao tanana Andriamanitra, dia tsy izany fa izaho sy ianao. Ny hoe voninahitra dia tsona ihany koa amin'ny teny Hebreo hoe kabod, na koa raha dika dia vesatra, zany hoe poids. Dika ihany koa hoe raha toka miresaka mikasika momba voninahitra tsika dia maneho ny lanja mahandriamanitra n'Andriamanitra. Za aloha dia te hilaza fa tsisy balance afaka ny andanja ny herin'Andriamanitra sy ny fahatsarany satria izy no ambony indrindra, izy ny goavana indrindra, ary izy ny manandanja indrindra mihoatra noho ny zavatra rehetra satria izy rery ny mpahary. Ndaontsika ety an-tanana mafy be ho azy. Tsisy afaka ampifangaran'Andriamanitra amin'ny zavatra hafa zany mihitsiny. Tsy azo atakalo sarivongan'Andriamanitra, tsy azo atakalo zavatra hafa sy idôlon'Andriamanitra, fa izy no Andriamanitra ary izy rery mandrakizay. Amen. Eo amin'ny toerana misy fanatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy absent ny fahavalo. Hitanareo, rehefa présent Andriamanitra, rehefa tena eo ny fanatrehany, dia tsy mila anao mandroaka devoly, tsy mila anao mangovotra akory, fa rehefa tena eo ny fanatrehany ka notrona anao izy, zavatra mitranga tonga dia absent ny fahavalo, tonga dia tsy eo fotsiny ny tonga dia mangina, tonga dia écrasé totalement ozy izy ny vazaha, voahitsaka tanteraka ny fahavalo. Feno aja sy fahatsarany eo amin'ny toerana misy ny fanatrehany. Ary hafa mihitsy rehefa izy manotrona satria ny fanotronany dia mahatonga anao hipirina fa tsy maintsy hitazana ny zavatra izay ataony ao anaty fotoana hitsanganany. Rehefa eo izy miorooro ny sakana, tsy maintsy manome lalana ary manao ny sitrapony izay voary rehetra nataony fa tsy mahazo manohatra azy satria izy no Andriamanitra. Ndaontsika ety an-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleloja. Jereo fa rehefa Andriamanitra no miteny ao anatin'ny fanotronany ka mampaniraka ny olona ianao zavatra. Jereo ohatra ny Exodosy toko 9 meko ohatra anankiray isika. Exodosy toko 9 azafady pasteur mba vakiana kely. Ny Exodosy toko 9 isan'ny andininy tena atao mazava tsara manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra tompoko azafady. Exodosy toko 9 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Ny anaran'i Jesosy. Ary io Jehovah tamin'i Mosesy, lazao amin'ny Arona hoe ainjiro ny tananao mitana ny tehinao eny ambony sapan-drano ary eny ambony lahidrano sy ny enieny ka mampiakara ny sahona ho eny amin'ny tany Egipta. Ary nahintsitry Arona tambony rano tany Egipta ny tanany dia niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egipta. Ary ny omby asy mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatovany ka nampiakatra ny sahona ho eny amin'ny tany Egipta. Ary Farao dia nampaka Mosesy sy Arona ka nanao hoe mangata amin'i Jehovah ampialany sahona amiko sy amin'ny vahoakako dia alefaka ny olona mba hamono ny zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah. Amen. Eny le izy hoy izy Andriamanitra tamin'i Mosesy, ainjiro ny tananao eo amin'ny rano dia apakatra sahona ianao, niakatra ny sahona dia tonga koa ny omby asy. Ny omby asy tsy Andriamanitra naniraka azy fa izy devoly dia mba nanao koa izy fa tsy nampitsahatra n'le sahona fa vao may napakatra. Azonareo fipetraka le izy satria créature ny devoly tsy afaka mandaha ny vérité na ny fahamarina ny parole ny zavatra rehetra, fa Andriamanitra tsy maintsy miasistena manotrona ny teniny ary amin'ny fotoana hitenenany mamoaka décret Andriamanitra
eo amin'ny vavany teny voary rehetra satria fanotronana le izy tsy maintsy makatò azy na ny devoly azy tsy maintsy manampitrotraka anao ny sitrapony. Iny le omby azy ny tokony ataony omby azy ampitsahatra ny sahona tsy akatra. Fa rehefa nanao ny omby azy na nampitrotraka ny sahona tsy maintsy anampy ho isan'izay efa nataony Moizy. Azonareo amin'izay fipetraka le izy tsisy afaka anda ny fahamarinany teny satria irrésistible, unstoppable. Tsy azo sakanana ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, tsy azo toerina satria izay mba tsy tohan'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra nanomby asa sy farao mitambatra azy dia tsy afaka nohatra izay fahamarinana petrak'Andriamanitra eny ambavany Moizy. Dia jereo ny zavatra nisy. Raha navita nomby asa tsy niangavy amin'ny Mosesy farao hoe esory le sahona fa ho alefako nareo. Tonga dia faible ny fahefan'ny tany rehefa manotrina ny tany ny fahefan'ny lanitra. Tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Hitanareo misy zavatra tsy maintsy fantatrao. Voalohany, Andriamanitra dia niteny an'izao amin'ny Jona 2:7 ary ho fantatrareo ny marina azy izy. Teny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Ny délivrance tsy ao anaty fahalalana. Satria ny fahalalana tsy mitondra délivrance dia tsy fahamarinana. Raha misy mpampianatra tsara sy manambara fahamarinana nefa tsy miaina ao anaty fiovany izay zavatra toriny dia na tsy mbola le tena fahamarinana ny zavatra zarainy matoa tsy nazaka fa nanova azy. Halleluja. Na izy tsy namela irika n'le fahamarinana amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy mba hitondra fanafahana ho azy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ary ho fantatrareo ny marina ao ambadiky ny fahafantaranao ny marina. Zay le révélation, zay le fahamarinana, zay le révélation fanambarana. Rehefa fantatrao ny marina anovana ny anatin'ny sainao niatrika ny zavamisy, anovany ao anatin'ny fonao hifankahita amin'izay zavatra tian'Andriamanitra atao, mifanaraka amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra. Ary zay no antony anairana antsika androany hariva. Manaitra anao androany hariva amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy misy zavatra anankiray izay eto ambonin'ny tany ka créature voarin'Andriamanitra tsy natao anaiky ny créateur na le pary azy. Rehefa miteny Andriamanitra ao anatin'ny fotoana itenen'Andriamanitra manaiky ny zavatra tiaka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Vavan'i Jehovah no efa miteny. Mila atsika tsara zao hoe aza miasa saina ianao ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny voary rehetra mety manohatra anao fa zao fotsiny meteza hiasa saina raha toka sarotra aminao ny anaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy anaiky izay zavatra lazain'Andriamanitra aminao. Ny antony ny zavatra rehetra dia tsy maintsy manaiky izay olona manaiky anatanteraka izay zavatra sain'Andriamanitra ataony. Moïse nahazo baiko tamin'Andriamanitra, injiro ny tananao. Tsy sitrapony, tsy volonté Moïse le izy fa baiko n'Andriamanitra le izy. Hitanareo ny mahatsara ny fitoeranao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mampahazoaina an'Andriamanitra anamarina ny teniny sy ny sitrapony amin'ny alalanao. Amoraina le izy. Zay no mahatonga antsika tsy ampianarina ianao ho ampiasain'Andriamanitra fa mila mianatra ianao miakatohan'Andriamanitra. Fa hoana moa ny fankatoavana mila ianarana, ny faneken'Andriamanitra mila ianarana satria manatsafidy ianao. Tsy tiako mihitsy ny safiditsika ho ampiasaintsika amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Apetrao tsara eo anaiky, ampitoery tsara ny fonao, anaiky ny fitarihan'Andriamanitra, anaiky akatò saina tanteraka izay zavatra sain'Andriamanitra ataonao. Ny antony ny zavatra rehetra tsy maintsy manaiky sy ampaneken'Andriamanitra izay olona manaiky azy. Ino tsara ne rehefa nahita Noa Andriamanitra tsy mila miasa sainy Noa hibaiko ny biby rehetra ao amin'ny saha, biby dia rehetra ao amin'ny saha any anaty ala andeha tsiroroa anaty samby fiara.
ny anjaranoa miaino an'andriamanitra fotsiny ataovy le samby fiara fa ny anjaran'andriamanitra mampanaiky ny biby rehetra anaiky any noa ho ao anaty samby fiara ianao rehefa makany anatelaka misy karazana biby vao mahitanao dia mitsoka satria matahotra anao izy ary misy karazana biby mitondra mbavaka mihitsy ny atongavanao any mba ho ataony sakafo misy karazana zavatra izany noho izany reo biby reo dia miandry anao fotsiny ny sasany ary ny sasany tsy vonany anatona anao zany sarotra be ny migerie an'izany kanefa hatramin'ny elefanta anankiroa ka hatramin'ny vitsika anankiroa tafiditra tao amin'ny samby fiara daoly rehefa eo Andriamanitra ny voary rehetra dia natao akato zay manaiky an'Andriamanitra. Aza miasa saina ianao hoe amin'ny fomba ahoana ry Andriamanitra ny tonga fa mahatonga anao mbola miaritra mbola mijaly be vao mahita ny hetsika Andriamanitra sy ny fanotronana tsika nefa tafiditra tao-panotronana amin'ity taona ity efa nanomboka viny iny fa zao le izy afaka miara-miasa azy soa daholo ny zavatra rehetra ho anao rehefa tia an'Andriamanitra ianao jereo salama 7:1 ka 9:9 efa itsika tsy anjery io alohan'ny idirantsika mbe votoaty ny zavatra ho zaraina androany mino aloha fa hitanao manokana Andriamanitra androany ary miarabanao mihitsy amin'ny foko manontolo fa natao anao ty fotoana androany arivo ty mino fa tsisy pile faible zany tsony manomboka androany fa sady azona tsara ny teny fiainana ijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra anaiky an'Andriamanitra fa ny vavatsoa rehetra eto amin'ity tany ity lovanao daholy zay mahatonga ny boky Isaia milaza toko 1:9 raha manaiky sy makatoy ianao dia inona ny vokatsoa amin'inona amin'ny tany fo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ny Israely dia nitananaki Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny jodo amin'ny fitoerany masina Israely no fanjakany ny ranomasina nahita manamaso ny ranomasina dia nandositra ary nioriko Jordana nitendrombohitra ny fahaliavanja ary ny ondralahy ary ny avona koa tahaka ny zanak'ondry ino zato mahazo anao zao ranomasina ny mandositra ianao ary zany hoe tsy tonga saina ny zanak'Israely fa gaga fa manino nareo ry Jordana ny niorika ary nareo ry tendrombohitra tao fahaliavanja tahaka ny ondralahy ary nareo avona tahaka ny zanak'ondry miororo eo anatrehany izy eo anatrehany tompony tany rehetra dia eo anatrehan'Andriamanitra Jakoba zay mampody ny vato lampy ranomonina ary ny afo vato loharano zany hoe ny fanatrehan'Andriamanitra hitan'ny ranomasina tonga azy ny zarano satria meo lalana fa mitompo ihany io ianao tsy mety tsy metrehitra ianao zao raha ohatra ka hoe misaina dia hoe biby manamaso fa rehefa eo Andriamanitra na ny ranomasina raha manamaso hitanao zay le miara-miasa maso tsy voatery ianao ny saina hoe alala ny zavatra zay mahatonga zanak'Israely tsy tonga saina fa maninona mahatonga mipetraka le barangeo fa maninona ny zavatra tsy napozina ary zay surprise hoenty ny fanontronana zay tsy hitanao zay raha tsy miaraka tsara sy manaiky eo midingana ho isan'ny olona mampanaiky ny ao anatinao hakatosy anaiky ny sitrapony tanteraka alleluia alleluia ny ranomasina manjary nahita nanamaso zany nalala zareo hoe misy fanotronana hainy hoe misy fanotronana dia hainy koa hoe tsy misy fanotronana vao nanomboka ny ala Andriamanitra fa tafavoaka ny zanak'Israely nakatona le ranomasina zany hoe ny ranomasina mahafantatra ny fotoana tokony hisokafany sy ny fotoana tokony hidiny mahafantatra eo ve fa nidokotra sy boloky an'ny olom-bovonjy dia sarobidy lavitra amin'Andriamanitra ny atafita azy any ampitany ranomasina noho ny jentilisa Egiptianina manenjika ny zanak'Andriamanitra nandrasan'Andriamanitra ho tafavokatra amin'ny boloky aloha vao nidinaina ny ranomasina tao satria ny ala ny présence ny présence tsy natao an'ny olona rehetra na tiany olona rehetra r'Andriamanitra fa ny fanatreany sy ny fanotronana dia natao an'ny olona zay voafidy sy natokana akato azy eo ambany fahefany teny zay mitarika azy ho any amin'ny destination na ny tanjona tian'Andriamanitra hitondrana azy tsy mahare akavan'Andriamanitra alleluia levona ny Egiptianina ny ranomasina nanaiky ny zanak'Israely epita fa tsy manaiky ny Egiptianina andeha amin'ilay tany maina ny sokafana tokony andehana ny zanak'Israely tsy ny rehetra no afaka andeha amin'izay tany misokafan'Andriamanitra ho anao ary tsoroko fa tsy ny rehetra ny mahazaka zay zavatra lazain'Andriamanitra anao rehefa miteny Andriamanitra tsy voatery ho zavatra mitovy ny lazainy amin'ny olona rehetra ny fahasamihafan'ny fomba hitenenan'Andriamanitra amin'ny olona no mahatonga mivokatra tsy mitovy eo fiainan'ny olona
misy dingana kely mety itenen'Andriamanitra fa tsy zakan'ny olona zay tsy nomena azy. Fandroany arivo matorenao zany dia natao marina eo amin'ny fiainanao, ary noho ny fisehoany fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanontonana hitazana ianao ahitany zavatra goavana ataon'Andriamanitra, satria tsy avy aminao ntsony ny vokatra fa avy amin'ny hetsika Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Zany mahatonga mpanao salamo milaza rehefa mihetsika ny raintsika zay ny an-danitra, dia zao tonga dia mipanika ny fahavalo. Inona voalaza ao? Ozy izy aoka hitsangan'Andriamanitra salamy fahavalo ambin'ny polo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Aoka hitsangan'Andriamanitra ka elo ny fahavalony, ary aoka izay maka azy andositra ny tavany, tahaka ny fanely setroka ny fanelinao azy, tahaka ny fiepony savoka eo anoloan'ny afinao ka ilay vonandratsy fanahy eo anatrehan'Andriamanitra. Misy zavatra eo anatrehan'Andriamanitra, aoka tsika hifankahita amin'ny hetsik'Andriamanitra fa tsy handrandratanana pasteur zany. Misy zavatra tiako tafiditra ny imponao. Afa anaty baiboly tsisy tena indro ny tanan'ny pasteur Adolphe fa tsy fa mahavonjy. Ny tanako tsy mihoatra ny eo, fa ny tanan'Andriamanitra tsy fohy fa mahavonjy. Ny sofin'Andriamanitra tsy lalodalovana fa mare. Manolotra anao eo ampelatanan'ilay tokana zay sady miandry anao ny tianao ny nanolotra ny haino anao, Jesosy avy any Nazareta. Halleluja. Amin'ny fotoana hitsanganany tsy mila mampirehitra hafa ianao, fa ny firehetany fanatrehany andevona ny fahavalo tahaka ny fandevona ny savoka eo anoloan'ny hafanany. Halleluja. Zany ny fanatrehany velona mandrakizay. Ndaontsika iorakoraka sy dia tana mafeo azy. Halleluja. Hafa ny fanatrehan'Andriamanitra, misy firehetany eo. Halleluja. Ndao nitsika isainy rehefa tonga ny fotoana nidinan'Andriamanitra anafaka ny Israely ny alina iny, raha pitso maraina zareo nivoaka ny Egypta, inona ny zavatra nitranga? Le anjely mifahafatesana sy mpandringana tao Egypta lasa niara-ny asa aso atateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny mahatonga milaza aminao hoe ny devoly tsy manana hery sy fahefana avy aminy hanoerana anao, fa mandresy lahatra anao izy tsy ambany volontén'Andriamanitra mba hahafany mamely anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy rakatoavinao. Andriamanitra ny teny raha tsy hoaninao ny azo fahalanantsara sy ny ratsy dia ho faty anao izy izy. Raha hoaninao io dia ho faty anao. Dia inona ny ataon'ny devoly? Mampirisika ny olona inana mba tonga ny olona ho faty. Dikan'izay mialaka ao ambanin'ny fahamarinan'ilay teny izy negativa fotsiny. Misy olona eto anao nosokafan'Andriamanitra ny masom-panahinao, dia ho fantatra ao fa le ady ve miseho tena hoe mahery vaika be manohatra anao io tsinitsiny io fa miverena ao volontén'Andriamanitra, verena fotsiny. Rehefa miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao tsy mahavita ninino zany eo. Ny Exodosy 2:20 tratra ny fanotronana ny fotoana moahana ny zanak'Israely ny Egyptianina, dia fantatr'Andriamanitra izy ny cible. Ina le cible tian'Andriamanitra ho atongavana. Rehefa tsy akenareo ny zanako hivoaka dia ny lama ataonareo izy nodringana. Tonga ny anjely ny fahafatesana, tsy avy amin'Andriamanitra ny anjely ny fahafatesana, fa zao tonga izy andringana. Fa zao nahita an'Andriamanitra izy dia efa nasian'Andriamanitra marika amin'ny varavarana tsy azo hidirana. Ary ao amin'ilay varavarana tsy azo hidirana mety misy Egyptianina tafiditra tao ny rafozam-bava Mosesy, ny reniny taiza Mosesy mety tao mpanjery namangy anazy tao satria nalahelo anazy maman sy ny Egyptianina nabavin'ny Farao ihany nentoany Ramosesy. Fa zao rehefa tao tsisy ninina nitranga rehefa tafiditra ao anatin'ny zone feno ny mariky ny rahan'i Jesosy, zay tandindo ny rahan'i Jesosy. Amin'ny fotoana ampakarana anao dia fantatr'Andriamanitra hoe izy le ho ampakarina hialy eto an-tany eo na mipapakatra amin'ny fotoana iverenany. Ary fantatro fa tsisy ho diso anjara amin'izany tsika menakavy. Amen. Ny fandringanana tsy natao anao zany. Rehefa zanaky ny fanekeny ianao mijoro tsara fotsiny amin'ny sitrapony miana amin'ny fahatahorana azy fa tsy anakery tsy anapahefana amin'ny fiainanao sy zavatra rehetra natao an'ny Egyptianina satria zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Ozy Jesosy rehefa mivavaka raha io ho amasinina ny anaranao. Fa manino izy miteny an'izany?
aoka tsisy anarana hafa afangaro amin'ny anaranao satria manandanja sy lehibe loatra ny voninahitra ao amin'ny anaranao fa efa nomenao voninahitra ambroniny anaranao rehetra ny teninao inony io teny io Jesosy Kristy avy any Nazareta misy fotoana sika mila tonga saina fa misy fotoana tsika tsy mila miady vao mahita fanafahana fa efa te hitondra tsika Andriamanitra ny dingan'ny fanotronana ny ataontsika dia tsotra mampanaiky ny ao anatintsika sy manome lalana ny ao anatintsika ho tarihan'ny fanahy mba hatonga ny fanotronan'Andriamanitra azo ainy mila atsika antoko zany nisy ohatran'io tany an-danitra nisy ohatran'io tany an-danitra ay le imazony zavatra misy eto ambonin'ny tany ty le zava-baovao zaraiko androany ny imazony zavatra rehetra hitantsika eto ambonin'ny tany dia zavatra efa nisy tao an-danitra daholo ary ny tompona mihitsy ny rainaiza any an-danitra hoe nety tany ho tahaky ny any an-danitra misy karazana zavatra be dehibe ao an-danitra teteny aminareo misy zavatra be dehibe ao an-danitra ny zavatra ngeza be ao an-danitra dia tadidio misy ao misy arkange ao koa misy kerobima ao misy anjely tsotra misy arakanjely ao misy nretraretra zany hoe misy gradina ohatra hoe misy karazana zavatra be dehibe rehefa tonga zany Ezekela ohatra tonga tao dia nijery dia nahita zavatra be dehibe Ezekela mpaminany le vao mivakitsika teo misy ny kerobima misy hoazavaiko eto le izy rehefa avy eo fa zao alohan'ny dirako amin'le izy dia mila manam-pahatakarany ianao fa le image tany an-danitra zay nisehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo kerobima sasanyireo miavaka misy karazany be dehibe le kerobima fa ity karazany anankiray zay tany sainy Ezekela ity sy nampahitana azy dia ilay kerobima mitondra ny voninahitr'Andriamanitra le mivakitsika teo kerobima mitondra ny voninahitr'Andriamanitra hitanareo rehefa manantony eo voninahiny zavatra anankiray dia tsy maintsy rava amin'ny fahavalo zay le nilazaiko teo ary dinga ny voninahitra ambony kokoa dia tsy le fisehoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampiasana ianao amin'ny fanosorana tsy onction le izy fa nivesatry ny voninahitra ambony kokoa dia ny assistance zao ho azavaiko amintsika vetivety ndao aloha hijerytsika ny kany Paul apôstôly Paul apôstôly rehefa nigadrainy izy Silasy rehefa avy nitory ny teny dia nisamborona nampidirina tao amin'ny efitra faran'izay ampovoany indrindra sady maizina indrindra mamantona alina ny andro nihiry izy roa lahy le fiderana nataondry zareo io tsy fiderana hoe anetsika an'Andriamanitra tsy nieritreritra kory zareo andao tsika nientsika an'Andriamanitra mba ho afakatro tsy fiderana teraka avy amin'ny tahotra fonja fa fiderana teraka hanomezana voninahitra n'Andriamanitra fotsiny fa tsy azo ny situation nitranga sy ny seho sakanana tsy idera ny zanak'Andriamanitra dia ataontsika Silasy idera izy reo lahy tsy nivavaka Paul Silasy mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ilany ao am-ponja zany hoe tsy nangataka ary zareo dinga ny voninahitra hanafaka azy amin'izay manahirana azy tsy fiderana amin'ny saina valifatiny na ho afahana tao am-ponja fa fiderana sy fiankofana madio teo anatren'Andriamanitra fotsiny hoe ndaova misy fotoana indray tsika matona janona eto idera sy akohaka amin'Andriamanitra rehefa nidin'Andriamanitra dia zao ny zavatra nahavariana ny ororo ny fanamban'ny fonja nanjary ny sokatra ny fonja asan'ny apôstôly toko 2:25 ka hatramin'ny 2:20 atsika vakina ny an-trano fa zao ny zavatra nseho rehefa nidin'Andriamanitra dia ny ororo ny fanamban'ny fonja lasa nisokatra ny varavaran'ny fonja rehetra ny vahafatorany voafonja rehetra tsy nitsoka nefa ary zareo teto ny tena nahavariana zareo tsy nitsoka fa mipetraka somatsara tao am-ponja ihany zareo dia tsy nietsika fa maninona reo tsy mitsoka ozy izy lerangasa nefa andeha hamono tena amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 andeha hamono tena lerangasa satria nahoana zava-doza ny azo azy raha vaky mifonja ny voaka daholo ny voafonja rehetrarehetra tao zany ny lalàna ny romanina zany hoe rehefa tena tsy le mpiambina indray niarany sazy rehefa tsy ohatr'izay le fipetrany tamin'izany vaky le fonjatra zareo dia zao no nataony aza mbola mitsoka aloha zany hoe zareo zany tsy tao am-pony mihitsy le hoe vita mivavaka ka miseho le vokatra dia angamba raha ianao nefa Andriamanitra kosa nefa tena nanokatra nyity fa tonga dia tongotra akatoka fa ozy izy ny baiboly aza mamono tena fa zay akory tsy voaka zany fa mbola reto daholo zay rehetrarehetra ary nahavariana voafeta ao anaty fiderana daholo tsy ripôsy Silasy rery fa ny voafonja rehetra tsisy nitsoka fa niandry ny lerangato daholo tena mampalelo ny lerangato ty raha mamono teny eto
fa maninona zareo no tsy nitsoka satria eo amin'ny vesatry ny voninahitra rehefa manotry n'Andriamanitra absent tahotra. Tonga dia tsy mana-tahotra ianao, tonga dia voafafa daholo ny fomba fisainan'olona, ny fijery maha-olona sy ny rehetrarehetra fa manjaka eo ny lanjan'ny voninahitra kabody ny vesatry ny lanjan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tonga dia mitranga ho azy ny délivrance. La délivrance tonga dia any amin'ny toetranao any. Ianao ilay katahotra be iny miala ho azy satria nahoana eo Andriamanitra. Eo Andriamanitra. Ka misy fotoana Andriamanitra tsy mijery hoe inona ny zavatra ao anatin'ny sainao sy ny valimbavaka tadiavinao. Fa rehefa amin'izay tonga amin'izay dingan'izay ianao hoe hotronina, Andriamanitra no miasa sainao amin'ny toeranao. Ary amin'ny fotoana isehoan'ilay vokatra tsy mikiropaka ianao satria tsy io ilay nandrasanao, fa ilay nandrasanao Andriamanitra. Zay miandry an'i Jehova dia hitombo heriny ampanehanany izy hoentiny amin'ny sidiny ny elatry ny voromahery. Halleluja. Tsy ho ambany fa tsy maintsy ho ambony. Ny zavatra azonareo ve ilay zavatra mitranga? Ilay zavatra mitranga eto tsy ilay réalité mahatonga anao hoe hiandry an'ilay valiny. Raha marina hoe tsisy tepetraka ao am-ponjo zany e. Fa vaky ilay fonja ny sokatra daholo ny varavarana. Tsy efa midika ve zany hoe mandana mivoaka ry zalahy, tsisy anjeliny teny hoe mandana mitsoka. Fa zareo tsisy tonga saina nitsoka zany satria tonga dia afaka ilay tahotra. Tonga dia ao daholo ilay fahasahina hoe oka aloha e, aza mbola mamono tena aloha. Hitanareo manjaka io ny fahatsara-panahy. Nefa tao mety nisy olona tena nanana rancune mihitsy tamin'ity le mpiandro ny fonjy ity satria tsy maintsy manao regard atémique izy. Hitanareo ilay ngeza be reny tonga dia ilay mamono olona satria izy mpiano mangena manano tsy maintsy satria matahoatahorana. Mety misy ilay voahilikilika le tsy maintsy hoe bebe loha kely dia tsy maintsy mahazo sazy ohatr'ohatr' izany ao am-ponjy. Misy male fa zao voafehy daholo, voafehy le fanatrehana daholo ny zavatra rehetra. Lasa mitodika tany amin'ilay rangahy daholo dia nalahelo azy. Inona no ataoko mba ho vonjena aho sisy le rangahy? Dia hozy izy Paoly nananatra. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Zany olona voafonjy zany moralement, olona natao anarina, tokony ho harenina, tokony amboana satria toeran'ny fanitsinan'ny fahadisoana ny amponja. Fa teto le voafonja natao hitsinana ireny lasa nanitsy an'ilay tokony hanitsy. Rehefa manjaka eo ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanotronany tsy mbadika ambany ambony fa tsy hoe ambony ambany ambony ny zavatra rehetra. Le fanambaninanao lasa apetraka le voninahitra ianao eo amin'ny autorité natao hoenoina. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Zany no mahatonga antsika tsy mahatsiaro tena hoe complexé ao anaty fanambaniana sy fanoliana. Satria tsika mahalala matoko valeur amin'ny lanjan'ny fisin'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tenenina eo akaikinao anaraka anao voninahitra hoe ao aminao voninahitr'Andriamanitra Jesosy Kristy hoe ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahiny. Andao miakohatra anankiray nareo dia tena ho tonga sainareo amin'ity zavatra anankiray ity hoe inona ny zavatra mitranga. Samuel voalohany pasteur mba ho vakitsika kely azafady manomboka amin'ny Samuel voalohany toko fahadimy manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito vetivety azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nalain'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny niala tany Ebenezera ho any Asdoda. Ary noho ny efa azon'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra dia nentiny tao an-tranon'ny Dagona izy ka napetrany teo anilany. Ary noho ny ampitson'iny dia ny fo maraina koa ny Asdodita dia indro Dagona potraka niankohaka tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehova dia nareniny olona izy ka napetrany teo amin'ny fitoerany indray. Ary noho ny ampitson'iny indray dia ny fo maraina koa ny olona ka indro Dagona potraka niankohaka indray tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehova ary tapaka teo amin'ny tokona ambaravarana ny lohan'ny Dagona sy ny felan-tanany roa fa ny tena be ny any no sisa. Izany no tsy antsahampisoron'ny Dagona na izay miditra ao an-trano ny tokona ambaravarany Dagona eo Asdoda mandraka androany. Ary navesatra tamin'ny Asdodita ny tanan'i Jehova fa nandringa anazy izy ary nasiany vainy taon'ny Asdoda sy ny tamin'ny faritany rehetra. Ary rehefa hitany mponina teo Asdoda fa nisy zany dia hoy izy aza avela hitoetra eto amintsika ny fiaran'ny Andriamanitry ny Israely
fa mavesatra amintsika sy amin'ny dagon'Andriamantsika ny tanany. Amen. Tarao le vesatra mivoninahitra. Nalaindry zareo le fiarana fanekena dia lanjaina dia napetrany tao amin'le efitra misy ny fanompo-tsampiny dagona. Dia zao le dagona ampijoroana ohatr'izao zany eo akaiky ny fiarana fanekena. Ny apitsininy jerena maraina ny alina ny fomaraina jerendry zareo tao ny akohaka dagona. Ny akohaka zany voasoratra eo. Dia ny zanana renina. Ny apitsiny indray ny akohaka sady tapaka ny lohany sy ny tanany. Enoy. Andriamanitra tsy manana adversaire. Mety mila zakanao ty révélation ty. Satria Andriamanitra no ambony indrindra ary tsy misy mahatohatra azy satria izy ny ambony indrindra sy tompony zao rehetra zao. Noho izany tsisy rarahian'Andriamanitra ny présence an'Andriamanikafy zany manodidina azy. Fa zao le kérubima zay le voalaza amin'ny boky Ezekela teo mitondra ny voninahitr'Andriamanitra tamin'izany eo amin'ny fanekena voalohany miaraka amin'io fiara-ny fanekena io misy kérubima n'Andriamanitra miaraka amin'io maneho ny voninahitr'Andriamanitra sy maneho ny fisian'Andriamanitra amin'ny alalan'le fanekena voalohany testamenta taloha. Zay le voalaza le hoe voninahitra misy mety loha zany voninahitra misy ina moa le fiantsoana azy Paul niteny an'le izy misy endriky ny fahafatesana. Zay le voninahitra mandalo. Kanefa zao azontsika andraisana lesona hoe eo amin'le toerana misy an'le kérubima mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatiny fiara amin'ny fanekena io. Dia netiny zareo izy dia nataony hoe tsy le sampony atao hoe dagona dia nataony teo akaiky teo. Dia ina zavatra nitranga ny akohaka ny tolefika teo dagona. Nasary aza satria nametrana finoana le endriky le sary vongana zany misy zavatra mampiakohaka azy fa manina mietsika teo izy misy fantôme zany. Misy zavatra tiako tsapanao. Misy matotoa amin'le dagona. Fa tsy sary tonga dia miongana fotsiny zany fa niongana teo. Ray aloha zay. Napitsary zareo nareniny indray le dagona. Dia aveo mbola nikohaka fanondroany. Inona ny dikan'le izy hevon'le izy ara-panahy. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izay amin'izay le nitranga tany aloha ary sahona sy ny zavatra rehetra averenao ny aloha amin'izay ny sainao. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia miara-miasa asony volonté-ny daholo ny zavatra rehetra. Endriky dagona ny akohaka faharesen'ny devoly ny akohaka teo anatrehany fanatrehan'Andriamanitra. Noho izany raha vao tsy miakohaka fa eo Andriamanitra tsy maintsy tapaka ny tanana tapaka ny loha. Le présence tonga dia mametraka fiankofana fa raha vao miakohaka tsisy ninina mitranga aloha na ratsy aza. Ahoana misehoan'le izy niezaka ireo nanangana ny dagona voalohany ny akohaka aveo natsangana indray le dagona aveo le dagona ozy izy vao akitsika teo ny anjery tapaka ny lohany tapaka ny tanany fa izy nanapaka ny lohany sy ny tanany tsy Andriamanitra no mifampitombola taminy tsy problème an'Andriamanitra zany fa tapaka ho azy fotsiny teo ny lohany sy ny tanany satria vokatry le vesatry ny présence. Dia aveo amin'izay nentina le fiara-ny fanekena tany amin'izay toerana tiandry zareo nitondrana anazy. Tonga tany indray naharary daholo sy matimaty daholo le olona satria nahoana tsy eo amin'le condition takin'le présence nametrahana azy. Dia le izy tsy nisy mivavaka mba ho fata amin'ny fahavalo fa mitranga ho azy le izy satria nisy toerana na présence manohatra na présence momba. Zay mahatonga ny Jakoba akatsisy hoe Andriamanitra manohatra mpiavonavana fa mamefa soavana ho amin'ny manetry tena. Miara-miasa amin'ny toepanaraka an'Andriamanitra ny fisian'ny présence. Tsara aloha mitana an'izay miaina. Na le izy manohatra na le izy momba anao. Zao ny zavatra misy anefany. Ny tiako ho azavaina amin'izay. Ahoana tsara ny fipetraky ny zavatra tian'ny pastera ho azavaina amin'izay. Ny etỳ tany ho tahaka ny any an-danitra. Ao an-danitra dia misy anjely, misy arkanjely. Betsaka ny famorona ataon'Andriamanitra ara-panahy feno voninahitra tao an-danitra. Tsy misy miakanjo ireo fa nitafiana voninahitra daholo. Misy voary tsy hita maso ao an-danitra ao. Tsy anjely le izy. Tsy lo olona le izy, tsy lo olona 420 miakohaka eo anatrehany. Ao arak'izay voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy, tsy arkange le izy. Tsy Mikael le izy, tsy ohatran'ny Gabriel zay arkange fiantsorana fa le izy kérubim. Andaony ho vakitsika kely pasteur azafady ny Ezekela toko voalohany. Manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy
ary teo aminy koa nisy toa endriky ny zava-mananaina efatra ary ny fijery azy dia ohatran'ny endrik'olona ary samy nanana tare efatra sy elatra efatra avy izy ary mahitsy ny tongony ary ny faladiany dia tahaka ny faladian'ny omby lahy kely ary mamirapiratra toy ny volony varahana mangano ano izy ary nisy tanan'olona teo ambany elany teo amin'ny lafiny efatra ary samy nanana ny tarehany sy ny elany avy izy efatra ny fanendry ny elany tsy nyerika izy raha nandeha fa samy mizotra tamin'izay intsiny avy izy rehetra ary ny toetry ny tarehany dia tahaka ny tarehan'olona ary tamin'ny ankavanany dia samy nanana ny tarehan'ny liony izy efatra ary tamin'ny ankaviany dia samy nanana ny tarehan'ny omby ary samy nanana ny tarehan'ny voromahery koa izy efatra. Amen. Amen. Hitanao mandiny fafolo farany io efatra ny tavandry zareo. Misy tarehan'omby dia misy tarehan'olona dia voromahery dia liona efatra. Dia izy io voary hafahafa nijerevana lizy fa kerobima ny voalazan'ny Ezekela hoe io ilay karazany kerobima mitondra ny voninahitr'Andriamanitra. Raha vakitsika amin'ny andiny farak ambin'ny folo ka hatramin'ny valo amby roapolo misy kodiarana ilay izy. Misy kodia. Dia ozy izy ny Baiboly mitondra ny voninahitr' Jehovah. Io ilay mivakitsika tany amin'ny Ezekela tany am-boalohany vao mivakitsika teo hoe ary ny voninahitr' Jehovah ozy izy niala teo amin'ny fitoerany dia nakeo ambony kerobima. Io kerobima io zany no mitondra ny voninahitr' Jehovah. Tondro tsara ny tanan'izay mena. Dia ahoana fipetraka ilay izy? Fa maninona iza ny mavesatra? Fa normalement zay mavesatra kokoa no mitondra an'izay maivana. Dia ny kerobima ve zany mavesatra ny poahany no vonina no Andriamanitra no mahatonga azy mahazaka mitondra an'Andriamanitra? Non. Ohatra, za zao afaka ny olombelona afaka manamboatra camion ahazaka olona be dia be fa ny camion tsy afaka mihetsika raha tsy misy olona mitondra azy. Zay zany le sandaitsika hijerevana an'ilay izy. Fa Andriamanitra voalaza amin'ny bokin'ny Ezekela koa taitra be anjeren'ilay izy satria zany nampianatra teto hoe any an-danitra tsy misy voary ny men'Andriamanitra ny fanahana fa amin'ny bokin'ny Ezekela voasoratra fa ny kerobima ny men'Andriamanitra ny fanahana. Zany hoe nomanin'Andriamanitra, zay le lesona vaovao, nomanin'Andriamanitra io kerobima io azaka ny poahany. Tsy noho ny amin'ny kerobima azy fa noho ny fanan'Andriamanitra ao aminy andaontsika dia tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Dia andaontsika hiditra lalindalina kokoa. Manana elatra efatra izy fa tsy enina ohatran'ny serafima nampahitana ny Isaia mpaminany. Tsy enina ny elatra, tsy miankina amin'ny isan'ny elatra ilay izy. Tsy miankina amin'ny fahaiza miady ohatran'ny arkange. Ohatran'ny hoe Mikael tonga dia imbattable rehefa miditra tsetra satria ny men'Andriamanitra azy ny hery ahafahany manohatra ny voary sy ny fahavalo rehetra. Ataovy amen. Tsy ohatran'ny Gabriel ilay izy tamin'ny Daniel toko fafolo angamba hitantsika. Nalefa Mikael niady tamin'ny anjelon'ny Persia. Say vao afaka niditra Gabriel nitondra message ho an'ny Daniel. Tsy ohatr'izay ilay izy fa izy tena ny kerobima dia anjely ohatran'ny hoe voary ara-panahy mananaina hozy izy ao an-danitra. Zay no manin'Andriamanitra azaka hitondra ny voninahiny. Misy karazany be dia be izy. Tao amin'ny Saedena zao nisy an'ilay hoe nisy kerobina nitondra sabatra niary ny hazo ny aina. Tsy ilay tsy ilay karazany ireny fa ty karazany anankiray ty le tena hoe mpitondra ny voninahitr'Andriamanitra fotsiny. Dia no manin'Andriamanitra nanana ny fanan'Andriamanitra io karazana kerobima anankiray io azaka mitondra an'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Ny dikany hoe kerobima raha dika dia le hoe ilay maneho. Ny rôle n'io kerobima io zany io kerobima anankiray io dia zao izy tsy miady. Izy tsy nomena fafana iady zany. Tsy mpiady mahery, tsy guerrier be izy, tsy kisetrasetra be ny anazy. Fa ny azy porteur de gloire fotsiny izy mitondra ny voninahitr'Andriamanitra fotsiny izy. Zay ny anjarany, ny ankoatr'izay tsy izy. Ty karazany anankiray ty zany dia le karazany mpitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Zay le voalazany Ezekela toko voalohany vakeo any an-trano ray manontolo. Izy tsy arkange tsy mitovy amindreo hoe arakanjely mahery vaika be fa izy zay. Tsy le atao amin'ny Daniel toko fafolo fa izy tonga dia tonga dia mitondra ny voninahitr'Andriamanitra fotsiny. Tonga dia mitondra ny voninahitr'Andriamanitra fotsiny.
ambony lavitra noho ny asan'Andriamanitra sy ny fahaiza-manao ny fahasoavany sy ny fahafahantsika misitraka ny voninahiny. Zay le atao hoe fanotronana. Présent fotsiny Andriamanitra dia izy ny mihetsika fa ianao mitazana. Rehefa izay ny zavatra mitranga manomboka miseho le fanotronana. Io ohatran'le brika e. Hitanareo mandretsika miasa saina fa ahoana koa ary zany zavatra zany mandany ohatran'le brika io. Nandeha le brika dia nitaingina azy Jesosy taitra be le brika sady ambiance be mihitsy hoe wow mbola tsy nisy ohatry tetra amin'izay nanaovana namelatra ny akanjon'ny olombelona nisy ratsakazy faly be le meme le brika sady satria nahazo voninahitra izy. Fa rehefa retour izy vita amin'izay nilan'ny Jesosy any azy tafiditra tany Jerosalema izy nandeha nody amin'izay le brika satria tsy any Jesosy le izy fa nindramina. Dia le mamany mba nitsena azy satria mifampitelefona ry zareo. Dia tonga le mamany verena fa mbola misy zavatra mahafinaritra be neny a. Dia verina le maman'le brika zany mba nijery anazy ohatran'izao hoe inona mahazonjana dia ranomasina hitan'le mamany. Verina izy tonga dia naheliko ny olona nandeha zany izy dia mbola nahita lamba mitapy eny amin'ny anety dia mba nitsany tonga dia nitoran'olona vato saiky naratra le brika kely dia nitomany izy neny a zako tamin'ny ale tena comme ça sady natolotro ny tanany iny hoe fa rehefa miverina nahelikiliky ny olona teny an-dalana saika nitoraha vato fa maninona dia nitsikitsiky le mamany na tonga anao le ale faly ny olona dia satria teo amboninao Jesosy. Fahazamana teny ho te hafa ny olona rehefa tsy eo zany Jesosy fa miverina briky normal le nora tsisy azy. Alleluia. Dia ohatra mihitsy le kérobima ny foronina hitondra ny voninahitr'Andriamanitra. Noho izany rehefa eo Andriamanitra tonga dia présent eo ny gloire sy ny voninahitra rehetrarehetra. Dia zao ny zavatra misy nahazaka nitondra ny vesatr'Andriamanitra le kérobima satria tao amin'le kérobima amin'ny fanan'Andriamanitra. Jereo fa io le fanjakan'ny lanitra eto ambonin'ny tany izay tian'Andriamanitra naorona eo amin'ny fiainantsika. Raha iverentsika ny Samuela voalohany toko 10:20 ka hatramin'ny 7 satria resin'ny Filistina ny Israely dia nangalary le fiaran'ny fanekena ho any amin'izay toerana misy anazy. Ny kérobima teto tsy niady, tsy tao anaty ady le izy, tsy kérobima miady tsy io fa ny fanekena amin'le fiaran'ny fanekena misy kérobima manaraka miakompany itoerany voninahitr'Andriamanitra. Tsy mpitondra fandresena ao anaty ady le fiaran'ny fanekena fa misy kérobima mitondra présence fotsiny. Tsy anjelim-piady izy fa mpitondra ny voninahitr'Andriamanitra. Ka rehefa nafangaro tao fitoerany sampy le fiaran'ny fanekena dia namalo azy le présence nanapaka ny lohany dagona sy ny tanany. Ka midinga amin'ny voninahitra tsy ilananao mitondra mbavaka hanetsika an'Andriamanitra fa présence n'Andriamanitra manova zavatra ho azy satria manotrona anao tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika mandohalika sy mekoka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mampanaiky ny eo anatintsika ny fiandrianany sy ny fahalebiazany. Amen. Dia neo jerentsika eny Samuela voalohany toko 10 ny 9 ka hatramin'ny 9 Samuela voalohany toko 10 9 ka 9 jerevana amin'ny anaran'i Jesosy kely pasteur azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy dia naniraka olona izy ka nanangona ireo andriana rehetra tamin'ny Filistina keo aminy ka nanao hoe ataontsika ahoana ny fiaran'ny Andriamanitra ny Israely. Dia oreo aoka findra ka ny gata ny fiaran'ny Andriamanitra ny Israely dia nafindra ny fiaran'ny Andriamanitra ny Israely. Ary rehefa voafindra ny fiara dia namely ny tanàna ny tanan'i Jehovah ka nampangororo azy indrindra. Fa izy namely ny mponina tao an-tanàna na kely na lehibe ka nisy vai ny popohitra taminy. Ary dia naterin'ny olona nakany Ekrona ny fiaran'Andriamanitra. Ary raha vao tonga tany Ekrona ny fiaran'Andriamanitra dia nitaraina ny Ekronita nanao hoe efa nafindra ny olona ao aty amintsika ny fiaran'ny Andriamanitra ny Israely ahafaty antsika sy ny firenentsika. Dia naniraka olona izy ka nanangona ireo andriana rehetra tamin'ny Filistina ka nanao hoe ampandehany ny fiaran'ny Andriamanitra ny Israely ary aoka hoentina ho any amin'ny fitoerany any indray izy mba tsy hahafaty antsika sy ny firenentsika. Fa nanerana ny tanàna ny ororon'ny fahafatesana fa navesatra indrindra tao ny tanan'Andriamanitra. Ary ny olona izay tsy maty dia voa amin'ny vai kosa ka ny fitaraina ny tao an-tanàna dia niakatra ho any an-danitra. Amen. Jereo tsara ny zavatra nitranga teto tonga dia nietsika ho azy le fiaran'ny fanekena le voninahitra teo amin'le fiaran'ny fanekena namono ny fahavalo. Dia niasa saina ry zareo afindrao io tsy mety aty amintsika io.
ka le tsy hoe za te ahita ny voninahitr'Andriamanitra ohatra ny Filistina zany mahita ny fandraisan'ny Israely dia mieritreritra hoe goavana be misava hitanareo le tetsaina tsy miova fotsy voafora fa le jentilisa miaina ao anatina majika fotsy tena misy pouvoir ka io le sainana misy pouvoir tsisy toe-mpanaraka an'Andriamanitra io Filistina io fa tsy jiosy tato pouvoir fotsiny fa tsy hanompoan'Andriamanitra akory azonareo fipetraka le zay no maharatsy an'le hoe onction fotsiny tadiavinao mila onction ny ositra efa ao anatinao rehefa ao anatinao mifanan'Andriamanitra rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia efa misy ositra avy amin'Andriamanitra ny ositra tsy vidiana ny ositra tsy olona manome azy fa valim-bavaka Jesosy ny ositra rehefa ao anatinao ny fanahy za angataka amin'ray ary izy menareo mpananatra fa menareo mandrakariva dia ny fanahy ny fahamarinana halleloia ao amin'ny Ezekela 7 nampahitana ny voninahitr'Andriamanitra tao amin'ny fitoerana masina indrindra ny voninahitr'Andriamanitra Ezekela mpaminany vakio anetrana fa Andriamanitra rehefa tezitra tamin'ny Israely dia niala teo ny voninahiny niala tao amin'ny efitra masina indrindra niala tao amin'ny efitra masina indrindra ny voninahiny dia nitoetra tany amin'ny tao an-damosiny kerobima niala tao amin'ny efitra dia tany an-damosiny kerobima le izy teo zao ny baiboly teny atendrombohitra atsinanana ozy izy atsinanany Jerosalema izy atendrombohitra atsinanany Jerosalema io teo atendrombohitra oliva dia ozy izy Ezekela inoy amin'izay le izy zany nahatonga an Jesosy rehefa tonga izy dia matetika izy tsy ao amin'ny sinagoga no mitokana fa any atendrombohitra oliva satria Jesosy nahafantatra ara-paminaniana fa ny voninahitry Jehova teto tany tamin'nisy teto tany tao amin'ny testamenta taloha dia efa niala tsy tao an-trano intsony tao amin'ny tempoly fa efa any atendrombohitra oliva tsy nanana tsy marety ako an'Andriamanitra zay no mahatonga azy amin'ny fiverenany faharoa rehefa iveriny Jesosy faharoa aoriny fampakaran'ny fiangonana dia atendrombohitra oliva izy manitsaka voalohany satria eo le rendez-vous an'ny gloire rehefa niala tao amin'ny tempoly le izy ray aloha zay rehefa fantatry Jesosy fa tsy eo amin'ny tempoly intsony le izy fa nampahitana ny Ezekela indray rehefa avy eo hoe niala avy any atendrombohitra le izy avy any atsinanana indray dia niditra amin'ny vavahady dia niditra tao an-trano dia ny fenoana ny voninahitry Jehova ozy izy Ezekela ny trano nao ny pasteur ho raitsika kely ny Ezekela 2:20 hoe ny 9:20 ka hatramin'ny 9:7 tsy eo amin'ny tempoly intsony le izy fa niditra ao an-trano amin'ny anaran'i Jesosy dia nasandratry ny kerobima ny elany sy ny kodia teo anilany ary ny voninahitry ny Andriamanitra ny Israely no teo amboniny ary ny voninahitry Jehova niakatra niala tao amin'ny tanàna ka nijanona teo atapo ny tendrombohitra atsinana ny tanàna dia nisy fananana inga tamin'ny fahitana dia tamin'ny fananan'Andriamanitra ka nitondra ho an'ny Kaldea ho any amin'ny babo dia niakatra niala tamiko ny fahitana izay fahitako ary nilazaiko tamin'ny babo ny teny rehetra izay nasehon'i Jehova amen io zany aloha le manondro an'le hoe any atendrombohitra le izy satria le kerobima zany noentin'le kerobima teo amboniny le izy miaraka amin'le kodia iny le Ezekela 2 dia aveo noentina any atendrombohitra niaisotra tao amin'ny tempoly le izy ka zao le izy mila fantatsika ity rehefa tsy eo amin'ny toerana tsony toeran'ny fanekena sy voninahitra satria any amin'izay toerana misy ny fanan'Andriamanitra ny mazaka n'Andriamanitra ara-panahy kerobima ny nanana ny fanan'Andriamanitra nazaka n'Andriamanitra afaka mi'so déplacer Andriamanitra zany ny voninahitr'Andriamanitra hoentin'le kerobima eny atendrombohitra fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy eny atendrombohitra le izy na any an-trano zay na tonga tsosin'ny teny ao amin'ny tempoly Jaona 4 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:7 Andriamanitra dia fanazy mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanasiny fahamarinana Andriamanitra mitady mpivavaka marina ho avy ny andro izy Jesosy tsy ary amin'ny tendrombohitra tsy nany amin'ny tempoly intsony eo Jerosalema no hitadiavanareo ny Andriamanitra fa Andriamanitra efa mifidy toerana ao anazy aizy io toerana io ao anatinao io toerana io ary io toerana io dia voalaza amin'ny baiboly fa toerana mahatamana n'Andriamanitra tamana ao anatsika Andriamanitra halleloia rehefa nandao an'le toerana tao amin'ny efitra tao amin'ny tempoly ny kerobima dia nakeny atendrombohitra izy ary rehefa niala teny tendrombohitra indray dia jerentsika ny Ezekela 3:7 Ezekela 3:7 ny 9 ka hatramin'ny 9 azafady pasteur amin'ny anaran'i Jesosy ary nentiny ho any vavahady dia ilay vavahady manatrika ny atsinanana ary indro tamin'ny voninahitr'Andriamanitra ny Israely avy tany atsinanana ary ny feony dia tahaka ny firondroan'ny ranobe ary ny tany dia namirapiratra azy ny voninahiny
ary nitarehan'ny zavatra hitako dia tahaka n'ilay efa hitako fony ao tonga andravany tanàna ary nisy tahaka nitarehan'ilay efa hitako teo amorony onikebara ihany ka dia nikarapoka ny ohaka ary ny voninahitry Jehova dia niditra tamin'ny vavahady manatrika eny antsinanana ho ao an-trano. Amen. Halleluja. Niverina le izy le voninahitra niverina niditra ao an-trano tsy tany amin'ny tempolo intsony fa ao an-trano. Io le voalaza hoe trano tsy natao tanana tsika io voalaza io. Zay no napahitana ny Jaona sy Jakoba ary Petera namirapiratra be Jesosy teo asiana trano lay tandindony fitoeran'Andriamanitra ao anatsika. La Ezekela napahitana ny fialany ho any tendrombohitra napahitana ny fiverenana ao an-trano. Halleluja. Nisokatra ny varavarana avy any antsinanana dia niditra tao anaty tao an-trano ny voninahitra Jehova. Ry fiangonana io, ry zona zanakavavy efa miverina ny voninahitra ary noentin'ireo kerobimindreo ho ao an-trano. Manana ny toerana rehetra Andriamanitra fa izy no misafidy ho ao anatintsika. Ezekela 7:1-2. Halleluja. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nentiny verina ho ao amin'ny varavaran'ny trano ary indro nisy rano miboika avy ao antsinanana eo ambany tokonan'ny trano fa manatrika ny antsinanana ny trano ary ny rano nidina avy tao ambany lafiny ankavanan'ny trano teo atsimon'ny altara dia nentiny mivoaka tamin'ny lalana makamy vavahady avaratra ka nampandehan'ny manodidina amin'ny vavahady ivelany dia teo amin'ny lalana manatrika ny antsinanana ary indro nisy rano mipotra avy teo amin'ny ilany ankavanana. Amen. Zany hoe io rano mipotra io sy le miboiboika io dia midika ny Saint-Esprit na ny fanamasina. Dia Jesosy amin'ny Jaona 7:20 zay mino an Jesosy ka nandray azy dia isy rano velona miboiboika ao aminy. Io le napahitana ny Ezekela amin'ny Ezekela 7:1-2 tovy amen. Midika fa rehefa tonga eo amin'ny fiangonana voninahitra dia miverina amin'ny fiangonana ho amin'ny tanjona anehoana ny etsik'Andriamanitra. Ny hoe etsik'Andriamanitra zany dia tsy hoe tsika ampiasain'Andriamanitra fa Andriamanitra mietsika mihitsy ny amin'ny alalany fanotronana tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Rehefa eo voninahitra dia miverina mifankahita amin'Andriamanitra tsika ny fisiny ato an-tranontsika. Manjary misitraka isika ny fahatsarany satria lasa fanaka hitoerany ny dingana farany alohan'ny iverenana dia ny fankahitantsika aminy. Halleluja. Ny ananantsika antoka fa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary mpitondra ny voninahitra Andriamanitra tsika sady mendrika an'izany tsy mahareteka ao an-tompo. Dia ozy izy ny Korintiana 2:9-20 olo mbo vidy tamin'ny ranareo izy izy tsy tompon'ny teninareo intsony satria tepolo ny fanamasina ao anatinareo Andriamanitra. Amen. Zareo fa rehefa tao amin'ny testamenta taloha amin'ny mety hoe le hoe aloko ny fahafatesana amin'ny hoe endriky ny fanompona mitondra fahafatesana ny voninahitra voalohany izay mety levina ny Moïse namiratra ny tavany. Rehefa mandray ny fanamasina koa tsika dia feno azy sady mitondra ny voninahiny mety tsy hita maso ety ivelany fa hitany fanahy rehetra ny fisiny ao anatinao. Rehefa manana ny voninahitran'Andriamanitra tsika dia manomboka miaina ny fisasarantsika. Hitako ny Jesosy eto anaty Baiboly mety miteny izy hoe aza mananareo na inona aza matahotra nareo sy ndretra satria azoko amin'izay le tiany tompo tenenina mila manaiky fotsiny ianao hodronina aza miasa saina hiadinao fa rehefa eo amin'ny fiainanao voninahitran'Andriamanitra ho alamidolo ny zavatra rehetra hiara-miasa maso etrreto feo amin'ny voninahitra le nolazaintsika tamin'ny voalohany na ny ranomasina na manamaso manome lalana andehananao satria mahita ny fanatren'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Naiza misy antsika eo Andriamanitra. Zany na tonga ny Petera lasa aloko ny tsy toa mandehandeha. Ny aloko Petera nanasitrana marary be dia be. Tsy niaisitra intsony tany amin'ny lamba ao ampiasaina kely sy mosoara hoe ny aloko Petera. Dia matsiaro aka io aloko io ka aloko ny tsy toa. Ny fahafenon'ny voninahitran'Andriamanitra ke rehefa manarona ny olona Andriamanitra tamin'ny Jesosy tao akibon'ny Maria tao amin'ny Maria ny voninahitran'Andriamanitra nanarona azy. Dia andao ny jerentsika ny Luka 2 ny 4:3-7 ka hatramin'ny 5:5-7. Vakeo any amin'ny anaran'i Jesosy pasteur azafady. Luka 2 ny 4:3-7 ka hatramin'ny 5:5-7. Amin'ny anaran'i Jesosy aroa Maria tamin'ilay anjely anao ahoana re nao tanteraka izany fa tsy mahalalala aho. Ary ilay anjely namalaka anao taminy hoe ny fanamasina no tonga ao aminao ary isy herin'ny avy indrindra naloko anao koa ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Herin'ny avo indrindra manina izy manaloko. Dia jereo tsara fa le voninahitra zany manaloko.
dia peterina na fatakarana ny fisiny fanamasina ao anatiny dia vatana hatramin'ny fanaotro ny kerobimy izy iseho voninahitr'Andriamanitra dikan'izay tsy mila milelalela tsony hoe mijery daholo nareo aty fa ozy izy nandalo tamin'ny voalohany izy te mijery anay am'le malamy teo marary teo malemy teo vavadiny tsara endrika mila nikasika ny petera sy ny fananganana fa tamin'ny faharoa amin'izay takatry petera amin'ny fanotronana mandalo fotsiny izy dia nialoko ny tsotoa mampanangana ny marary. Alleluia, alleluia. Ka misy dinga amin'ny voninahitra ambony lavitra ny ohatra ny fanekena ho ampiasaina ny ahafahan'Andriamanitra miditra tsehatra ny asa amin'ny alalanao amin'ny fatakaranao fa eo izy eo voninahiny ary manaiky olona araka ny sitrapony zasenao. Isaia 40:7 normal be tsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova miposaka aminao. Zany zao ny zavatra hitranga rapitso ariva any an-tsena ny tsorony mandidy tsy maharety sika ho an'Andriamanitra. Amen. Voninahitra manaloka. Amen. Noho ny fisiny fanamasina ao anaty sika dia sokafo le fahatakarana. Aza matahotra ianao joro fotsiny ao anatina fahasahiana fa amboarin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Eritrereto fa rehefa eo Andriamanitra tonga saina ny ranomasina manana memoara ny vato ny avandry ilatsaka ny etapindohany izay tokony ho vonony. Ianao tsy miasa saina hoe andresy amin'ny sabatra ny zavatra rehetra mero ny tolatezany sy ny tolamoja mifanantona samy namany avy tsy mifandiso mihitsy satria eo ny fanondronana. Zany hoe ny zavatra rehetra zany amboarimboarina ren'olana rehetrarehetra reny tonga dia lasa mivadika gloire angeza be. Zay le hoe ny karazan'olana mitranga rehetra dia fandresena sy voninahitra anehoana ny fahatsarany avo indrindra eo amin'ny fiainanao. Atsangany hoe tananao raha azonao tsara ny zavatra nizarina teto androany dia hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluia, halleluia. Aza misy mihetsika fa orin'ny fanatitra sy ny ana dia hivavakintsika hiaraka amin'ny titakarefity. Zay le hoe le micro ampiasaina indreny na vela tery ambony latabatra. Amin'ny fifaliana no anambarana antsika ny vaovao fa dia nisy fotoana androany hariva ary paster Rodolphe nitoroteny teto. Amen. Raha pitsy maraina ihany koa dia mbola saina mpitiavantsika iray latabatra amin'ny tompo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ora raha sitrapon'ny tompo ny fivorintsika eto ary arahana hatrany mivantana amin'ireo seratsera sosialy sy YouTube ary ho hitantsika ny fandarana ihany koa amin'ny herinandro ambony. Ho antsika izay mandeha tsorony mandidy dia misy ny direktiva izay efa tokony fantatsika. Raha tsy mahafantatra ninninina ianao dia manatona ny tompony andraikitra mba tsy ho tahina rehereto ianao nefa tokony efa handeha. Ho an'izay tsy mandeha noho ny amin'ny fandaminana noho ny amin'ny programan'ny tompo ihany koa dia tena mampirisika anao hivavaka iombonantsika fo amin'ny fataterahany asa izay efa nomantsika raha pitso ariva araka ny tenenin'ny pasteur Ilay amandrentsika teo any Tsorony Mandidy raha pitso ariva eo amin'ny lapan'ny tanàna eo voatanàna be eo misy fitony filazantsara atao tapany voalohany ary ny tapany faharoa lahady maraina ao amin'ny trampokon'olona Tsorony Mandidy any izy ireo. Mila vavaka zany tena akikinao mila vavaka zany rehetra zany hoe mampiasa fo hoe ho an'Andriamanitra hoe. Amen. Semaine ambony dia miverina ny sekoly latsinainy talata larobia ary amin'ny herinana ito izao tsika dia mbola hiaraka eto indray ampiasa fo angetahitan'Andriamanitra sy ny voninahiny. Amen. Misy ny firosoantsika amin'ny fiaraha-mientana momba ny centre dia raha misy fahaterena any anatin'ny fotsika andray anjara anomeny anjara avy amintsika sy ny ankonantsika ho an'ny tompo
dia manantona ianao a zay pasteur na avy hatrany dia manantona mivantana pasteur Rodolphe keo ianao a dia afaka mitondra ny anjara mpitiavana. Mbola ho asehontsika eto ny zavatra rehetra momba n'ilay izy efa mpanomanana ny ekipa tendreny tompo amin'izay. Koa satria efa tonga eto anoloana ny afantsy nanaovana ny fanatitra dia manasanao hitsangana dia hanintsitra ny tanantsika tahaka fanaontsika aty aloha fa tsy any ambony aty aloha. Misy manintsitra any ambony eto aloha dia hivavakantsika mba ho voata ny fiainan'izay rehetra afaka nanao ho tsaroan'Andriamanitra koa izay mangetahita fa mety mbola tsy afaka nanao. Raha amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy Tompo ravoravo mifanahinay mandre ny teny manaitra manintsy mampianatra anay ny tontolo mombanao sy ny voninahitra ao. Ndreto izay Tompo miaraka amin'ny izay rehetra mahakasika anay teo amin'izay nitahinao anay mitondra ny fahafolo-karena satria avy aminao zany mitondra ny fanatitra satria tianay ianao mitondra an'ireo karazana fanomezana ireo karazana fafoizana satria tsapanay loatra fa raha tsy teo ianao dia potika rava very tapaka ary tsy misy nainana inona azo célébreny eo amin'ny fiainanay fa sofa eo ianao Tompo dia faly zay ary noho ny amin'ny fifalianay fa miaraka aminay ianao dia mahatsapy izay hoe te hanome ary tia manome ary tsy mahazo hainy zay raha tsy hanome anao. Raha isy voninahitra ilarinao Tompo izay rehetra tolotray am-pitiavana amin'ny takarivo ity indray amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'ny Tompo amaranantsika ny fotoana. Asika ngamba zavatra nizarain'ny Tompo teo hiatrika tsika ary ao nokatra ny fotsika mba afatsika miombona amin'ilay voninahitr'Andriamanitra ao anatsika. Tsy filistinina ianao tonga saina ihany ny eritreritra hoe hanampy azy ilay fiara fanekena fanakambany tamin'ny sampiny dia ny zavatra nampalahelo rehefa nitoerin'ilay présence izy dia vao maina ilon'ilay fiara fanekena fa niazona ny dagona tapadoha ihany izy tsy misokatra ny ao anatiny satria tsy natao azy zany fa ny zanaky ny fanekena mahalala ny asaribidiny ny andriamaniny ka mitandrina fatratra ny amin'izany. Amen. Tadidio ty fahamarinany ty tamin'ny fahatokiana no ndraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana rehefa nandray an' Jesosy ianao ka omponao Jesosy dia ao anatinao ny fanahany ary zay fanahy zay no antoka ngeza be ahafahantsika mahazaka mitondra ny voninahitr'Andriamanitra. Naiza lianao dia fantsony ianao ahitana taratra ny fahatsarana sy famirapiratana manomboka androany ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy fonao manontolo makasitraka anao araiky mpanao ny tsara mpanao ny lanitra sy ny tany fa mendrika ianao ary tsara niotra no izay rehetra fahatsarana fantatra eto ambonin'ity tany ity ndreto izay rehetra mikohaka eo anatreny fiandriananao sy ny voninahitra ao manaiky izay fa Tompo ianao Andriamanitra ianao mpanjaka ianao Jesosy aoka ny voninahitra ao iseho amin'ny zanakao tsirairay avy mampianarana anay mandrakariva ao anatin'ny fonay ao alala zavadalina ny amin'ny fanjakanao sy ny sitraponao hoentsy tario zay mba hafantatra ireo zavatra rehetra mety nafenina hatramin'ny fahagola fa azonao nitondranay hiariary ao anatin'izany satria fantatray fa zanak'izay natao hampakarina amin'ny fotoana anankiray hiverenanao hampakatra anay ho any aminao mandrakizay. Androany ariva misaotra anao fa ny voninahitra ao Jesosy dia afaka hiasa amin'ny tsirairay avy minao fa mamenao nyity toeran'ity ny voninahitr'Andriamanitra androany masinao mety tsy mahita an'izany fa Andriamanitra efa miasa ao anatin'izany tsy mila mivava koa akory ianao dia andray nikasika Andriamanitra androany fa inoko amin'izao fotoana itenenako izao fa ny fahafenoan'ny herin'Andriamanitra anova zavatra be dia be ao anatinao zay zavatra tsy nambolen'ny ray ao dia hongotan'izany ninina endrika aretina tsy fahataterahana famatorana avy amin'ilay ratsy ota mahazatra hongotana amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta azoko antoka fa azo aina eo amin'ny fanatrehanao ny voninahitra eo amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra ary ianao le mpitondra fanatrehana mandehandeha naizanaiza ho marina aminao sy fakahita aminao ny tenin'i Jesosy hoe indro aho omba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao tsy hamelanao ho kamboty akeo aminao mandrakariva ozy ny Tompo raisy fahasoavana zany androany ariva mandehana amin'ny anaran'ny Tompo salama ianao fa tsy marary mety ny zavatra rehetra hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra elo lalina amin'ny ataonao rehetra izy
reo vavolombelona tsara rehetra hitranga atoato eny ambavanao indray ny anomezana voninahitra n'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Tsofoka rano ao ambany fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny ianao, tsy ho raraka na rava mandrakizay. Mandiana fa le mahalohany ianao mitateran'Andriamanitra zany. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy mety io. Mahita n'Andriamanitra androany ikasika ny fiainanao ray manontolo, asitrana ny aretina ray manontolo, ianao mandra-piaviny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka iaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zao mbola horohitsika ty fampianaranteny amin'ny sekoly sy ny rapitso. Mbola misy zavatra be dia be tokony ho zaraina fa ho jerentsika akaiky izy mandrapatonga antsika miorina.